c'est toujours. என்னடா
Miala tsiny indrindra tompoko amin'ny fahatarana satria tsy moramora ho ny mikarakara zavatra ary manao izany fandaharana izany hoe fandaharana atao miaraka amintsika eto satria mampatsiahy zavatra maro izy satria teo aho zao vao nihaino kelin'ny rahalahy Danielson fantatrareo tsara fa ao amin'ny TV Plus izy amin'izao zao ary nihaino azy kely teo ary nisy zavatra tena tadidiko tsara ny zavatra teneniny satria niaina azafady manao branchement kely niainako ny zavatra teneniny teo ary ho azo avaiko amintsika rehetra hoe inona moa zany zavatra teneniny zany satria raha olona azafady tompoko raha olona atao hoe nalala na mifandray nanana fifandraisana tamin'izany Andriamatoa Ratsiraka zany hoe tsara ihany ny tadidy zany hoe ary mampatsiahy ny rehetrarehetra hoe za tsy miteny hoe tonga lafatra izy fa be dia be ny olona tena tsy afenina tena tenenina hoe nampianarina zany rangahy zany na dia manam-pahaizana daholo ary ny ankabeazan'ny olona manodidina azy zay samy rahantsika malala zany raha ohatra hoe kajiana ny raporina olona zany hoe de manière statistique fotsiny zao dia filoham-pirenena anankitelo no tena nanana collaborateur intellectuel ary andao atao mihitsy hoe anankiroa tsy azo lavina zany satria ny antony dia nanana an'izay sensibilité zay ireo filoham-pirenena anankiroa ireo ary ao anatin'ny tatasika tsika io raha vao atokoko ho satroka aloha fa adiniko indray le manala an'ilay satroka tsy fahalalam-pomba iny ao anatin'izay le hoe tena te hametraka zavatra tsara ary fanondriana hametrahana zavatra tsara ho an'ny firenena dia nisy an'izay le exigence hoe tena non seulement le olona intellectuel zany hoe barré de diplôme ayant un background bien étoffé on va dire fa tsy ampy zay de hoe intelligent ihany koa fa mbola tsy ampy ihany koa nefa zay satria maro ny zavatra hoe raha olona tena teo akaikin'ny Ratsiraka Didier dia mahafantatra tsara hoe qu'est-ce qu'il a comme plus et en quoi il est différent par rapport aux autres tsy hoe fanaovana culte de personnalité par rapport amin'ny Ratsiraka Didier zany président moa zany azafady tompoko fa raha ohatra tsika zao hijery olona hoe plus ou moins afaka miady hevitra tsara amin'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier dia tsy dia betsaka fa nisy anaky roa telo no azoko tenenina expérience hitako tao anatin'ny fiainana zany hoe rehefa miresaka amin'ireo olona ireo izy dia na mifandona ary ny hevitra dia miramirana ery izy rehefa lasa le olona rehefa avy eo ary ny zavatra tena mahafinaritra amin'ny Ratsiraka miala tsiny tompoko fa le za manko tena tsy afeniko zany fa tsy zatra niantso anazy hoe président fa misy fomba fiantsoako anazy ary mi-accepteny zay raha tianareo fa tsy izay no eto miramirana ery izy ohatra rehefa avy miady hevitra na mifandona hevitra amin'ny pasteur Mahitson Richard Andriamanjato miramirana ery izy ary
faly ery rehefa avy miady hevitra politika na stratégique amin'ny Germain Rakotonindraina, Ralinx. Miramirana ery izy sady falifaly rehefa avy miady hevitra na mifandona ary ny hevitra amin'ny ray aman-dreny Monjajonona. Miramirana ery izy ary falifaly ery rehefa avy miady hevitra amin'ny ray aman-dreny Manandafy Rakotonindrina, Ranjeva, Raymond. Izy ty adiniko foana ny anaran'le rangahy iny mpampianatra amin'ny CDS eo izy efa olon-dehibe tao amin'ny akory collègue tao amin'ny banque centrale izy ary mampianatra amin'ny CDS. Adiniko foana ao ny anarany satria olon-dehibe zany ary olona manambady amerikana io olona io ary manana ny maha izy azy rehefa miresaka amin'izany olona zany izy de tena faly ary miramirana ery satria ohatra fotsiny tsy mety hiteny amiko nareo hoe Pascal Rakotomanga. Ny relation an'izy Pascal Rakotomanga c'est un peu particulière dans la mesure hoe sady mpinamana izy fanao elahy izy fa amin'iretsy olona citeko teo aloha teo ireo dia tsy manao elahy izy fa tena fanaja be mihitsy ary ny zavatra tena marihako de zao zany pasteur Mahitsona Richard Andriamandrato zany tena manaja olona mihitsy na ao anatin'ny miady hevitra ary zany Manandafy Rakotonindrina zany tena manaja olona. Anisan'ny tena nimpressionné anahy zany zavatra zany tamin'ny tena mbola vao nianatra n'izany atao hoe ahoana zany atao hoe chose politique na chose publique hoe ahoana ny fanaovan'ny olon-dehibe andeha hitady za tsy miteny hoe tsy miteny hoe tapitroatra reo olona reo ary za koa tsy miteny hoe tsy manana défaut reo olona reo fa le peu de qualité que j'ai trouvé chez ces gens-là, Madame Gisèle Rabesahala ohatra ao anatin'izany, zay tena qualité inégalable tsy ananan'ny vehivavy mpanao politika amin'izao fotoana izao mihitsy. Oui, Lucien Xavier Michel Andriana Rainjaka fa tsy izy le tiako tenenina, iny koa anisany fa olona tena estimeny koa. Fa le ankiray zay tao amin'ny banque centrale de aveo izy développé an'i Jirama et à l'époque la Jirama n'avait connu aucune crise. Hafa misy anankiroa izy Jirama fa ny anankiray zay no tena niestimeny. Fa ny zavatra tena rehefa hoe ampanaovin'ny Andriamatoa Ratsiraka fanady adiny ianao tsy raha Serge John ka, tsy raha Serge John tsy raha ohatra raha Serge John no teneninao de nanana izy hoe Razakabona zay indiscutable ny qualité-ny, nanana koa izy hoe raha Rivosaona fa tsy izy teo raha Serge John zany bien après zany. Efa nolazaiko teo Germain Rakotonindray tompoko Lynx. De zavatra anankiray zany tena angatahany aminao rehefa manao zavatra ianao ary ity teneniny inga izy teo i Danielson ity le izy de notsika anie nanao mandat efatra ary koa namakivaky republika efatra ary koa mananjanaka efatra. Raha teo izy zao de mety miteny tamiko hoe raha Danielson tsy de tonga lafatra zany lazainao zany fa mandat telo sy tapany nataoko. Tiako ambara am'izany de izao ny Ratsiraka rehefa milaza zavatra dia mila zavatra mahitsy ary mila zavatra précis satria zay le zavatra tiako tenena ary zay no tiako ampitaina amintsika androany izay école
napetraka Andriamantora Atsirak'izay ho an'izay olona ny fréquenté azy dia tafiditra ao anatin'izay aretin'izay daholo ary tena tsy afaka satria sahirana ianao rehefa miady hevitra ka zavatra approximatif miadina hevitra, mais le monsieur il voulait toujours que ce soit direct, mais pas seulement direct, précis, avec des preuves avérées. Zany hoe any amin'ny farany indrindra anao zany rehefa etahenao zany le zavatra rehetrarehetra mahitsy sady précis vao miteny ny hevitra ao ianao raha manontany izy. Raha manontany izy. Fa ny information zany sy ny renseignement autour-n'izay dia tsy maintsy ianao no mikaroka azy ary servenao sur le plateau d'argent izy. Tsy vitany hoe ianao mikaroka azy fa farafahakeliny. Raha ny ahy manokana dia tsy maintsy misy simulation anankidimy. Zany hoe tendance-na hevitra anankidimy présentenao aminy. Very kely ny teny izay nampitainy azafady toko fa mbola aty ampiasana dia tsy mahita fa Daniel Son deuxième somakodis fa izany ministra tamin'ny andron'ny Ratsiraka, ministera teo akaikin'ny Kolbera iny. Izy ka raso aloha ary dia enoy Tsiraka raha ho tantarainy eto ny zavatra hoe niarahana taminy dia angamba tsy zaiko dia afinaritra ny mpijery sady mety ho lava ny resaka zavatra fohy ihany angamba no lazaiko. I Didier Ratsiraka dia teraka tamin'ny efatra ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka dia fahatelo ny traikefa ary indrindra ny sodavina izay napetraka teo aoriana ninona andao zany antsika. Ny traikefa ary indrindra ho anareo mpiaraka tamin'ny kana maro tamin'izany fotoana izany. Mahakasika ny resaka informatika na voalohany indrindra dia miaraba ihany koa ny mpijery ny miarabanao ny antony anasana ny Andriamanitra. Tsy hitako tsony le izy fa fatesany filoha hitanareo tsara angambany hoe ny zavatra takiny dia misy précision ary mahitsy ianao miteny fa tsy miakanakana, ny olona miakanakana, ny olona sarisary tahotra ary ny olona les gens qui tournent autour du pot il n'avait pas du tout apprécié si vous voulez zany. Zay le izy ary ilaintsika izay zavatra satria be dia be ny ady hevitra mandeha amin'izao fotoana izao sy ny zavatra mitranga eran'izao tontolo izao. Hiresaka momba ny Madagasikara aloha tsika satria le resaka Lionel Le Lièvre no tena mibahateurana amin'izao fotoana izao ary ilaina fanazavana raha izay no ino izy teo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Dahary asiantsika hira kely dia manomboka tsika avy eo après ny hiran'iny Black Nadia iny. Fitadiavana Jerry Marcos Dahara.
Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Malakarmu, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Malakarmu, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Malakarmu, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Malakarmu. Enera, Katinao tokoa niaraka aminay amin'ny 16 juillet 2022 tonga dia misy raha tanarana ren'izao fa rehefa taraiky eo dia sanatria hoe ifamehtsiny indray tsika mianakavy ohatrany tamin'ny heritaona ihany ampita-potoana resaka zarazarao ny vaovao ndao ary. Iresaka ny Nga Lionel le Lièvre tsika. Araka ny fantatritsika dia androany maraina zany no nivoaka ny fonjany Tsiafa ireto olona efatra na 5 angambany izay ray zay mpiaraka tamin'ny Andriamatoa le Lièvre Lionel zay libéré fa teo am-pivoahana amin'ny fonja dia tonga dia fa nosamboriny ireto ino izy teo élément avy eo amin'ny brigade criminelle eo Anosy zay miara-miasa amin'ny Interpol Andriamatoa Lionel le Lièvre. Izany zavadrany dia nitondra anazy nakeny amin'ny brigade criminelle teny Anosy ahafahana ny notifie anazy hoe tia ny notification mandat d'arrêt ho anao oui Rasata Raiketamanga Raketamanga ka azafady tompoko Rasata Raketamanga zay io anisan'ny olona mise en migration teraka 1970 manao politika toabizina no atao fa tsy laiso iombonana. Marina zany teninao zany Andriamatoa Mamitina raha manandray tsory satria ny olona taka nytony Rasata Raketamanga tony dia olona afaka nijanona tsara tany États-Unis, Amerikanina ny vadiny ary manam-pahaizana izy, tena manam-pahaizana dia nody hanompo tanindrazana ary nety nipetraka ny Madagasikara mihitsy ny vadiny zay Amerikanina. Zay ny amin'iny précisé. Merci Mamitina raha manandray tsory. Fa izany dia efa ela no tapa-kevitra. Anao efa ela tapa-kevitra ry Sarababa. Merci. Dia tsy mandat d'arrêt international izy monsieur Hussein fa eny bon fa izy mandat d'arrêt avy any amin'ny oui mandat d'arrêt international azafady fa mandat d'arrêt émis par la justice française. Dia notifieny izy satria izay ny procédure tao amin'ny brigade criminelle teo Anosy dia nisy enquête vitsivitsy teo dia avy eo tonga dia nentina teny amin'ny parquet teny Anosy dia rehefa vita ny procédure rehetrarehetra satria tsy maintsy arahana tsara scrupuleusement procédure dia miroso any amin'ny procédurena extradition Andriamatoa Lionel le Lièvre, extradition vers la France zany. Tsara ho fantatra fa ny crime takany nataony entre guillemets présomption d'innocence, conditionnel de rigueur
Le crime qu'il aurait fait, sinon l'assassinat qu'il aurait fait, concerne un Français. La victime est un Français. Est un Français. Et lui aussi, il est français. Donc zany le deux zany passible tsara amin'ny présentation anjareo hoe miatrika fitsarana frantsay. Mbola averiko amintsika ihany hoe tsy ohatran'ny mamono vitsika, tena mialatriny ary fonako tompoko a. Tena fonako mihitsy ty teniko ty satria ny mpitsara malagasy zany tena tsy conscient mihitsy, tsy izy rehetra, fa tena je pointe du doigt eto zany a, tena tokony hisy enquête goavana mihitsy a, entre autres ny grande délinquance financière sur le juge et le procureur qui ont jugé. Raha Satarainy Ketamanga ho aho, zay ny mariny. Merci tompoko, misaotra betsaka. Dia sur le juge et le procureur qui ont siégé, sinon jugé cette affaire de Lionel Lelièvre. Mazava tsara mihitsy raha ataon'ny parallélisme de forme zany par rapport amin'ny raha azo atao zany, si l'on peut dire, par rapport amin'ny lalàna frantsay a, de c'est vrai ary voalaza fa raha resaka crime na assassinat ohatran'ireny de recevable eo anatrehan'ny tribunaly ny tournage vidéo na ny bande sonore fotsiny raha tsisy sary, f'ity vao mainka misy sary manam-porofo an'irehetra olona rehetra hoe ireto olona rehetra no namono, recevable zany. Takan'izany koa ny grande corruption, recevable koa ny enregistrement, takan'ireny. Fa raha ohatra l'izy enregistrement tsy mi-concerné an'izay zavatra zay, dia mivadika am'le olona nanao ny enregistrement ka miprésente an'izany zavatra zany ao anatrehan'ny tribunaly ny sazy. Satria effectivement tsy azo atao ny mi-enregistrer olona, ary raha ohatra ianao nanao an'le enregistrement pour le besoin de ta ino izy teo, ny mémoirenao, dia ça doit rester strictement et uniquement pour vous. Ary tsy manana droit akory ianao mi-relater an'iny na mi-constituer an'iny zavatra iny hoe ty preuve na ty proof. Ny tiako tenenina de zao: tsy possible ary anisan'ny zavatra tena mampagaga ny tenenana hoe irrecevable ilay vidéo mampiseho ny namonoana Anga Ratsanina. Io zany de efa misy suspicion goavana amina resaka corruption, tsy mba hoe corruption passive akory fa tena corruption active. Bien évidemment lasa mieritreritra ny olona hoe tena araky ny émission nataoko tam'latsinainy hoe azo atao kay zany mamono olona rehefa be milliard ianao? Ary hitako kay misy ny olona zany mahita daholo hoe misy olona maty ery, de tsy fantatra akory ny namono an'ireny olona ireny, kay misy milliard mandehandeha be raha ny tanàna. De le boay namono ny anabaviny sy ny Zodahany iny zao de jereo tsara fa migatra mandrapahafatiny iny, satria tsy ampy milliard. Tsy ampy milliard, tsy mily da hoe tena hoe miaingana saosy ary be dia be rarakopana. Fa ry Lelièvre sy ny tariny manana équipe izy, ary
afaka nanao chantage mihitsy le mba natao en prison hoe tena rehefa tsy tafavoaka an'ilay sainy amin'io zay a de avoakanay ny renseignement hoe ireto aby no concerné tamin'io affaire io. Inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay zany dia mahatsapa ny victime ny amin'ny zavatra ohatran'ireny. Ary mivoaka mihitsy ny fitenenana hoe aza mba malagasy ihany. Satria raha vao gasy ianao de ny ankabeazany systématiquement dia tsy ampy milita. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny gasy tena hoe multimilita ary efa tena hoe manana des millions et des millions de dollars. Tsisy dikany aminy akory zany hoe milliardaire gasy zany. Fa ny karana de presque isaky ny quartier any Madagasikara de feno karana multimilita. Ohatra amin'iny quartier any Mahavoky Besarety iny, feno izao. Amin'iny quartier any Ambohimanarina iny, feno izao. Amin'iny quartier ana Akorondrano iny, feno izao. Mbola raha tsy zay fotsiny de amin'iny quartier ana Valavana Ambohimanarina iny, feno izao. Quartier ana Tsaralalàna iny, feno izao. Ny tiako tenenina zany de zao hoe manana avantage be eo anatrehan'ny fitsarana ny malagasy zay manila na manana fiaviana karana. Zay zany ny anankiray tena ngeda be. Ka tsara ho fantatritsika hoe nisy anarana voatonontonona ary notonoiny ny Andriamatoa Lionel Lelièvre tao anaty ankety zay natao anazy. Bon, inona ny conséquencen'izay après? Zao an. Tao anatin'ireo anarana voatonon'ireo de nieritreritry ireo olona ireo fa hoe alaboriry zareo rehefa mivoaka ny figadrana Lionel Lelièvre. Zao ny zavatra teneniko anareo. Efa ela ny fianakaviana victime zay nivonoina ary maty teo amin'ny lasity no nahazo menace. Ny iray moa nitifirina teo amin'ny fidinana Ambatobe iny ary anisan'ny nahita an'izany aho ny tenako. Ary tadidiko na ny tarehan'le boy anankiroa, ny ray mitondra an'le moto, ny ray nitifitra satria tena nandalo teo akaikiko rehefa avy niakatra izy avy eo nitifitra an'le ry, nidina izy aloha, embouteillage be iny de gagagaga ahoana koa ty moto mahasahy traversa tonga de normalement moto tokony mijanona satria teritery iny lalana iny. Fa zalahy zany naningana hoe areniko hoe iry, ozy izy le tao aoriana, iry le ry. De ohatran'ny nidina nakany any Total tany izy de nisapotina miverina. De rehefa nisapotina miverina izy de nijanona au niveau an'ny conducteur an'le Audi teo amin'ny devant. Olona ray fotsiny tao anatiny de tonga de nitifiriny in-droa. Niakatra le moto rehefa avy eo, saika ho tifirin'le garde du corps-ko ary le rony. Fa zany nanakana hoe ajanony. Satria rapida be mihitsy ny réflexe-ko tamin'izay fotoan'izay hoe raha tifirina eto reto bandy reto ka tratra eto dia ça pourrait se retourner contre toi Fleury.
Et tout de suite, je savais hoe reto olona reto ny ao ambadika io zavatra io. Tonga de kaopy tamin'io oro io hoe satria rehefa nijereko le bandy zany, potipotika aloha le bandy tamin'ny voalohany. Fa tena tsara vitany le ry avotra. Da mbola velo io olona io hatramin'izao. Fa izay zany rehefa le nandalovan'le moto raha ohatra tsy nanana réflexe hoe tsy afaka tonoiko ny anaran'le garde du corps satria sao de vononin daholo. Anakiroa ry zalahy, ady janono aho. De nandalo nijerena fotsiny le moto, fa raha izaho le mpiady aman'olona zay ho an'izay mahalala anahy, fa tsy nanana réflexe aho hoe fa tonga de mbola mipetraka tao zany le hoe tena hoe mpiady an-dàlana, zany manko ny tena taloha tsy afenina zany. Miady any anaty boaty tsy afenina zany, miady any amin'ny médecine tsy afenina zany. Tena tia manao ady totohondry mihitsy zany a eny amin'ny arabe eny tamin'izany tamin'ny fahatany-drano. Fa tamin'io ny saina no nandinika voalohany sady maiky dia hoe ajanony aingana. Ka rehefa najanona le izy zany de nandalo fotsiny teo, nanana fotoana mihitsy zany nahafahana midécouvrir hoe de quoi il ressemble, de qui il ressemble, qui sont vraiment ces gens-là. De évidemment ny tena andeha hiasa de rehefa miala embouteillage tsy mandalo ka ho any amin'ny Colbert, tsy mandalo any Analakely na Ambohijatovo fa tonga de miakatra eto amin'ny ohatran'ny mankany amin'ny Jirama, de miakatra amin'iny Jirama iny de midina ianao. De midina ianao de mandalo amin'ny Verre d'eau. Là vous allez affronter moins d'embouteillage. Fa raha ohatra ianao nandalo amin'ny tunnel sy ny karazany de midina amin'ny Ambohijatovo de zay vao hiakatra amin'iny any iny embouteillage be takon'iny. De rehefa nidina tamin'iny Jeune Afrique moa zany ny filazan'iny nisy an'ry izy ty Gilles. Nidina amin'iny ianao, jery a, ry zalahy oa tsy hitsy ve le moto teo? Nisy moto anakiroa teo. Ory bay, reo le moto oa, ny ray amindreo le moto. Gaga be le garde du corps, tena reo tokoa le tena ato zany. De rehefa naka renseignement zay, raha tsy diso aho, COP, ny anaran'le société de gardiennage et de sécurité civile. Raha tadidinareo dia matetika takan'ny tompoko laza ida zao de niteny mihitsy ny vavolombelona hoe moto maintimainty no teo miaraka tamin'ny olona roa de le olona le ray taoriana no nitifitra. C'est la même et le même mode opératoire et les mêmes personnes no nitifitra le tery Ambatobe teny aminay. Fa zao ny zavatra nitranga rehefa nandeha le fitsarana, reo bandy reo na ny mpaniraka, surtout ny mpaniraka an'ry Lelièvre hoe liquideo rehetra satria manomboka rehetra zany honnête sady mahavita zavatra tsara am'le asany samy mpanondrana volamena reo tompoko. COP, Abady Fnaky, COP izay dia manomboka manembatsembana an'ireto cartel ny mahavoky ny quantité-na volamena vitan'ity fianakaviana ity, il faut les liquider. Manomboka manembatsembana an-dralahy ny fisian'ny grafika nanao menaka de hoe raha vao lasa ingara John-Mapianina de là ny vita voalohany rafika. De voatery nitsoaka grafika ary nidina ny fanaovana menaka tany amin'ny pôro ary manao menaka any Madagasikara amin'izao fotoana izao de monopole any Gagariba sy Saïda sy naman'ny filoham-pirenena actionnaire ao anatiny. Nga, pas bleu,
Escobar zany. Noho izay zavatra dia ireto le fianakaviana victime voatifitra sy noho ny halavan'ny tanan'iretsy olona iretsy dia lasa nanana dossier traduit au niveau-n'ny tribunaly ireto fianakaviana entre autres Ngazahida hoe mpanao kidnapping. Non seulement mpanao kidnapping fa namono olona ary charge anankitelo zany dia hoe mpanondrana volamena ihany koa. Efa nampatsivoko aminareo ny mode opératoire n'ity cartel de Mahavoky ity. Soit ianao amoronana ny dossier, soit ianao dia migadra ianao zany ary amin'iny ianao tsisy fika mihitsy voanao ao. Soit ianao rehefa lava tanana koa ianao élimineny physiquement. Dikan'izany dia ny hoe relax noho ny fisalasalana an'iny jugement iny dia miala tsiny atoko ary miala fondro manasa tanana fa misaisir amin'ny pouvoir central ny filoham-pirenena surtout ireagir fa mandeha ny zavatra be dia be, supputation be dia be hoe ianona nahazo vola, ianona nahazo an'izao, ianona nahazo an'izao. Sarotra tompony mitady an'izany. Voalohany indrindra, mouvement en contre ireo olona ireo. Faharoa, tsy maintsy nanao nouvelle acquisition ireo olona nandray vola ireo. Satria maika loatra ary zavatra tena tiany gasy dia ny fividianana voiture de luxe na ny fanamboarana trano tsara dia tsara, luxe de luxe. Tsy sarotra zany tompoko. Mais il faut du temps, tout simplement. Ary vola io tsy voatery any amin'ny banky fa rehefa miasa tsara ny mpitsongy dia hita hoe atsy nga ministra, miala tsiny tompoko fa voatonona ny anara-ministra fa tsy hoe voatery hoe ministry ny justice zany. Atsy nga mpitsara, atsy ramatoa na nga procureur no maka vola ary nany train de vie an'ireo olona ireo ara lasa miova. Zay zany ny anankiray zay. Ka rehefa izay situation zay hoe oa le aza toa lasa monsieur retourné contre antsika ity zavatra ity, dia itsika indray mety higadra, isika indray mitratran'ny frappé ny IST. Aleo miataka miala eo Madagasikara ary ity zavatra ity tsy atokisana intsony ny fitsarana malagasy. Any mihitsy le revo zany. Noho ny fotin'olona roa, telo, efatra, dimy, enina, sivy ao anatin'ny mpitsara efa presque amam-polo ny firy ao Anosy. Quelques dizaines, une dizaine de personnes na une quinzaine no fandio mandoto rano, dia tsy madio ny rano fa fafambaraka no azon'le mpitsara ambiny. Ka raha vao miresaka ianao hoe mpitsara ny ray aman-dreniny dia tonga dia efa tsy mpangalatra zany ny dadanareo na hoe mpangalatra zany ny mamanareo. Dia tonga dia misy mahasamanensy mihitsy hitanay ianao Ankalabeako. Tonga dia misy an'izany e. Ary ny zavatra tsy tenenina dia izao, malheureusement, ny zavatra tiako tenenina aloha tarehy aloha fahadiniko ny hoe filoham-pirenena nanana intellectuel indrindra manodidina anazy raha teo amin'ny tantaran'i Madagasikara dia Ravalomanana sy Ratsiraka Didier. Reo ihany. Fa taty amin'ny andron'ny Rajaonarimampianina izy mihitsy no intellectuel. Izy mihitsy no intellectuel ary zavatra marina zany, raha mandiso an'izany nareo dia diso fa izy mihitsy no intellectuel ary izy no tompon'ny stratégie. C'est un bon meneur d'homme, on va dire.
Fa ino moa adiniko verenako fotsiny teo. De andro fa misy olona miteny hoe aika mandeha lavitra ary loatra ianao, misaotra betsaka am'le observation fa marina le izy de zay. Fa zao mahatsapa le fianakaviana hoe lasa zay indray ny victime, non, zay victime ndraiky ny pourchasser. De mazava ho azy fa resaka crime le izy, assassinat dia présenté teo anatrehan'ny tribunal de Paris. Recevable ny dossier. Voaka ny mandat d'arrêt avy amin'ny justice française. Notifié dia Lionel dia ny zavatra hitranga zany zay nataoko antsika malagasy hoe ny andro ray ho an'ny fanjakana na ny fitsarana mahitsy fa ny 9 andro ho an'ny jilamboto. Ary misy olona zay efa noteneniko hoe ty zavatra ataon'ny latiny misy farany. Eo zany conséquence an'izay zavatra zay taka ny ngama mody taky ho avy am'izay zany hoe isy anaran'olona voatonontonona satria tsy mipetaka intsony ny milliard eto tsy mipetaka intsony ny million eto million d'euros zany na hoe million de dollars. Tetatetamiko raha mampiran'ny justice française eo fa inona ny tady kirarony eo. Zao ahoana moa izy Lenina? Androany aloha mety ny anareo mety ary tena milay fa rehefa tonga ny vahoaka andondony ambaravaranario izy qu'est-ce qui va se passer? Eo ianao mindraisina am'izay fotoana izay. Hatramiko eo iny satria betsaka ny azoko tenenina fa betsaka koa ny tsy azoko tenenina. Ary naremarika nareo tatoaty nisy zavatra tena tonga de tsy niteneniko intsony satria il y a un moment pour parler, il y a un moment pour les actions. Ary ny action tsy anahy ka mba tsy hisian'ny hicompromettre ny action dia tsy andrendreba tongarivo zany. Tsy andrendreba tongarivo hoe patsafotsy tsy mpindino ohatran'izao hitanao hoe izy tsy mpindino ohatran'izao de vita. Fa zany olona zany tenenako an'izany na tsy sarotra tsy mpindino zany tena bulldozer mihitsy ny manala an'izany. Satria voatany any amin'ny tady pataloha daholo ity olona à gauche à droite ity dia tsy sahy manilika azy. Fa rehefa tonga eo un matin ny justice française misambotra azy dia am'izay fotoana izay izy tonga saina hoe ty lelan'izay ny Fleury aminona ny tady kiraroko. Satria tôt ou tard dia tsy maintsy hivoaka ny marina. Satria ozy il y a Lionel. Et c'est vraiment dans l'esprit des Français. Les Français ne meurent jamais seuls. Ah oui. Hivoaka io jusqu'au moindre détail. De be no sahirana tena any koa zay be ny sahirana ary rehefa voasambotra koa retsy de miakatra makany de zay. Tribunal de Paris mivoaka iny mandat d'arrêt. Raha ny tenen'izany ahako
Il y a 7 mois de cela. Momba ny fianakaviana io. Dia vitsy nareo ninao an'izany teto. Pour ne pas dire hoe vous n'avez aucune réaction. Tao anatiny teneniko an'izany fa ohatrany sanganehana fotsiny nareo ninao an'izy. Io izy io tompoko. Za taminareo tamin'izany hoe ity zavatra ity ne tsy vitany hoe miteny fotsiny eto de manao palabo reto. Fa betsaka ny zavatra atao no tsy teneniny eto. Fa rehefa mitrangana izy de ireny izy ohatran'ireny. Manahirana kanefany tsy maintsy izay. Atao amin'ny procédure hoe miditra procédure na extradition de marina aloha fa arakaraky ny firenena io. Ohatran'izany zao ny any Afrique du Sud. Mangataka mafy ny malagasy hoe extradena le telo lahy voasambotra any Afrique du Sud. Fa tsy mipasy. Tsy mipasy satria ireto izy telo lahy de nisafidy ho tsaraina any Afrique du Sud. Satria fantany, ary zay koa ny procédure anglo-saxon. Anglo-saxon, saxon moa zany no any, hoe tian'le olona ve ny hody ho tsaraina any amin'ny toerana neviany sa matoky ny fitsarana eo toerana izy. De nisafidy reto malagasy any Afrique du Sud reto, any Johannesburg reto, hoe zay aty tsaraina. Donc zany savolaina le fitondram-panjakana malagasy hoe ahoana no ahafahana isamborana sy rapatriena na azahoana ny extradition an'ireo olona ireo. De araky ny teneniko hoe actuellement mandeha ny fitsarana amin'izany, fa ny tsy fantako zao hatreto aloha zay tsy azoko tenenina koa d'ailleurs mba tsy compromettre an'le procédure dia aloha hiteny fotsiny hoe tsy fantatro. Fa ny zavatra fantako de zao, à un moment à un autre, l'État malgache sera contraint à négocier. Satria tsy maleo ny sara ny vidiny, raha zay ny teneniny. Isaky ny misy fitsarana dia tsy maintsy mandeha makany ny solotenan'ny fanjakana ary mandeha jet privé. Io koa zany tsy azoko zay. Azonareo? Hazavao tsara ny tian'le alazaina ry lalana d'or. Hoe sao dia lany sahirana eo mba firy taona moa io olona io azafady. Mba hazavao ny tianao tenenina fa tsy mazava. Fa rehefa tsy mazava dia mila zavatra précis. Dia reo olona reo zany misafidy hoe any Afrique du Sud no tsaraina. Amiko tsy ino mihitsy aho hoe n'inona lazainao hoe il y a le lièvre dia safidy no ho tsaraina eto Madagasikara. Matoa izy misafidy an'izay dia ao raha. Kanefany fitsarana momba azy efa vita hoe relaxé izy. Maintenant, le reste appartient à la justice française, par devant laquelle l'autorité française a le plein droit, sauf exception. Zay anjarany ny fitsarana malagasy, ny andeha hidibingo amin'izany, raha andeha hidibingo indray
Donc zany mety hiasa indray ny miliara amin'io. De hoy zao fitondram-panjakana malagasy efa nirelaxena izy, tsy extradable. Oui. Oui, zay zany ny zavatra tiany. Raha ohatra hiteny zany le fitondram-panjakana malagasy hoe non, lui-même il refuse. Fa dans tous les cas, déjà la honte, cette justice, ces juges nous foutent la honte. De tsy ino aho hoe ny fitondram-panjakana malagasy mpitondra de sahanakana ny extradition an'ity Lionel Lelièvre ity, ary zay kotony eo kotony, sy zay conséquence-ny eo conséquence-ny. Inona zany ny zavatra mety hitranga ao anatin'izay zavatra io? Raha tadiditsika, nisy ny cas Charles André Nasovina, zay saika maty, izy tenany mihitsy moa no miteny hoe vonoina par petit feu. Fanontaniana mipetraka anankiroa amaranako an'ity volet ity dia vous savez, tonga de pointeko du doigt ireto commanditaire naniraka ny, satria rehefa ataon'ny connexion zany sy ny enquête de proximité, tsy misy mihitsy fifandraisana possible entre ny olona vonoina sy ny olona namono. Raha entre ny olona vonoina sy ny namono zany de tsisy ny ino izy teo, ny lien ka mba ahafahana miteny hoe n'io zavatra io mety namono reto andreto. Par contre, ny motivation entre ny victime sy ny commanditaire misy ny lien. De amin'ny fanaovana fanondranana entana miafina tahaka ny volamena sy ny zavatra hafa zay tsy tenenina androany. Nahitako loza io, ka aleo aloha mbola tsy tenenina androany, mbola pire noho ny volamena ny zavatra resahantsika eto. Tsy matoky aho hoe andeha anaiky ho tsaraina aty Madagasikara Andriamatoa Lionel, ary izay zavatra izay noho le risque énorme dia atahorana hosahan'ireto cartel ireto ve ny liquider an'ity témoin na accusé gênant ity. Satria afaka manao deal tsara amin'ny justice frantsay ity rangahy ity hoe ndao ary anao deal fa avoakako daholo ny secret fa mba mihena 10 ans na 15 ans ny sazy azoko au lieu de perpète. Za aloha tsy mahafantatra hoe amin'ny justice française ve zany azo atao, satria tsy nitady an'izay fa amin'ny justice anglo-saxon, amin'ny lalàna anglo-saxon de azo atao zany. Possible mihitsy ary mety mahazo immunité de identité vaovao nomena an'le olona aveo de afenina quelque part. Raha ny lalàna ohatra fotsiny hoe amerikanina sy ny amin'ny Royaume-Uni no tenenitsika an'izany. Raha bande organisée le izy de misy anankiray se constituer hoe bon je voudrais gagner l'immunité, fa za mahafantatra amin'ny marina rehetrarehetra dia lasa mivadika témoin le olona aveo de potika daholo zay tsy potika ao aorianany eo.
Dikan'izany enatra tanteraka ho an'ny enatra tanteraka ho an'ny fitsarana malagasy na ny justisy malagasy iny fitsarana momba an'le lèvre iny. Dans le plus bref délai et dans le meilleur délai de tokony haka mesure ny fanjakana amin'ny fametrahana enquête averika any la lutte contre les grandes délinquances financières et les enrichissements sans cause na illicite na malaky. Maika io ilapetraka io, possible mety tsy anao ny fanjakana hoe zay ihany no tratra amin'ny enquête amin'izany anie raha Fleury e. Manaova ny marina de tsy tratra amin'ny enquête nareo e, zay fotsiny e. Tahotra, lasa ny vazaha.
Eny a. Izy amin'ny resakantsika tsy afenina zany fa amin'izao fotoana izao a, ialako tsiny amin'le namako ankiray zay moa zany a, le akamo ankiray zay satria le adihevitra entiko eto ity dia marina fa adihevitra an'olon-droa kanefany tsy an'olon-droa rehetra intsony le izy à partir du moment hoe lasa adihevitra planétaire satria misainkiety izao tontolo izao amin'ny zavatra mitranga hoe rehefa ny tena moa amin'ity le politika ity zany sy ny zavatra mitranga zany a, amin'ny aty Frantsa izy zany dia on m'a demandé zany cet après-midi hoe mais cher ami, entre nous on se tutoie dans la politique zany a, io tsisy hoe firy taona ianao na firy taona fa on se tutoie, surtout hoe membre-na parti anankiray zany aty andafy. Dia cher ami, qu'est-ce que tu penses de la position de la Russie par rapport à la guerre actuelle, l'invasion, par rapport la position de Russie. La Russie a déjà donné sa position hein, par rapport à d'autres pays qui se cachent derrière d'autres pays. Mais encore ozy izy le drala zany le akamo io zany. De hafa nisy koa zany ny alina zany nisy akamo koa ny adihevitra be tamiko. Zaho ozy izy le drala zany, ty zany vazaha no miteny eo an. Raha ozy izy manahy fa mety hipoaka ihany ty guerre mondiale ty. De teo aho nirébondir hoe à ce point-là ve oa? De ozy le drala non moi j'ai vraiment peur Fleury hein. Entre nous de nanome élément teo izy. De tonga de teneniko hoe tsy voatery ho diso ny élément fa ny rehetrarehetra zany a manana ny heviny par rapport amin'io. Ka zao alohan'ny hanomezako ny hevitro par rapport amin'izay hoe guerre mondiale dia lasa aloha soratako. Za manko tsy mba zatra mandray note zany fa plus io raisiko note vao mainka io adiniko. Par rapport amin'le guerre mondiale dia adihevitra be io. De araky ny teneniko anareo teo hoe tadidiko tampoka le tenin'ny rahalahy Radanielson teo hoe Nengiaratsiraka Didier dia mila miteny mahitsy ianao ary précis. De raha ny ahy manokana dia simulation anankidimy no nangatahana tamiko isaky ny misy dossier anaovana conception na analyse na programme de anjarany ny adopter zay mety aminy avy eo ary izy koa tsy maintsy mitondra ny amélioration zay zavatra tiany nanaovana observation ianao satria izy ny filoham-pirenena. Ingia Gérard Salion dia géostratège. Fa ny zavatra ni-impressionné anazy zany a tao anatin'ny tenin'ingia Gérard Salion, c'est un français, c'est un géostratège. Ho an'ny olona minéglige ny sampana géographie de tena ao anatiny mihitsy tsika amin'izao fotoana izao satria tsy afaky ny hanao an'izany hoe géostratégie zany ianao raha tsy nandalo nanao géographie. Ary ao anatin'izany koa ny géopolitika na farafaratsiny ianao manana maîtrise de manao ianao raha tafiditra amin'ny école moa zany na hoe manao parcours diplômant anaty parcours doctoral. Fa amin'izao fotoana izao ny classe de seconde ny ankizy de efa manao géopolitika. Raha zay angamba no tiana hazavaina. Fa tsy hany le resaka. Eno tsara ty tenin'Andriamatoa
Gérard Salianty. Ny zavatra tena mahafinaritra aloha ary tena tiako tsy hafozako anareo amin'ity fandarana ity dia za tsy de tiako loatra le atao hoe ao monsieur Fleury ao Fleury ao aoriananao zay. Fa tena mahafinaritra ahako le ady hevitra vivant. Nous, on est dans une émission vivante, sans préparation vraiment, oui, très importante, aucune. Mais des fois, vous-même, vous amenez vos éclaircissements, vos précisions dans ce que moi je dis ici. Et ça, c'est très enrichissant. Même des fois, quand vous dites, tiens, Zozane, monsieur Fleury, enfin, toujours est-il, oui, notre relation, notre échange, tena enrichissant dans la mesure, oui, tsy eto amintsika eto no misy hoe dokafana le monsieur Fleury satria hoe ianao mendriky ny atao filoham-pirenena Fleury Rakotomalala. Tsy mila an'izany tsika eto satria tsika tsy mi-intéressé atsika zany. Fa ny zavatra mi-intéressé atsika de zao, mila mampianatra ny vahoaka hanana paramètre d'analyse. Afaka mametraka hoe ireto ny fintona, tsy ny fintona fa ny sivana ahafahana manao analyse pragmatique na réaliste ao anatin'ny zavatra anankiray. Alohan'ny iresahanao hoe hiresaka géopolitique qui tend vers la géostratégie dia tsy maintsy fantatrao jusqu'au moindre détail ny situation politique na ny histoire politique an'io firenena io, ny puissance économique-ny, ny ressources mampatonga ny zavatra mampatonga an'io source io le hoe maha-puissant an'le pays io. Zany hoe aucun domaine n'est négligeable dès l'instant où vous parlez de la géostratégie à partir de la géopolitique. Zay zany zavatra anankiray fondamental. Avy eo manko hazavaiko le zavatra hoe guerre mondiale na hoe inona no tena hoe à quoi vraiment consiste c'est quoi l'objectif de cette guerre? Deuxième paragraphe, zany c'est quoi l'objectif? En fait, l'objectif russe zany satria izy no nanao an'ny russe de cette guerre. Satria izy no nanomboka an'le guerre voalohany dia tsara fantaritsika zany hoe inona ny tanjon'ny Rosiana ao anatin'io zavatra io. Hijery tonga ny kafeako fa hijery référence kely aloha ialako tsiny vetivety tompoko satria tsy ampy ny tsy référence moa zany fa tsy ampy ny dossier no mangotra ato dia avy eo bon aleoko izy akany fa avy eo verenako. Zavatra roa de nisy koa analyse sy interview natao tamina filohana sampana ino izy teo sampam-pitsikolovana frantsay. Fa ity anankiray ity no andao inotsika de ahafahantsika mahatsapa hoe aiza ho aiza tokoa ny fandehan'le revy na hoe inona ny zavatra hitranga. Heureusement zany fa misy ny itony atao hoe géostratège tony, misy ny analyste politique, misy ny géopoliticien. Hazavaiko le izy avy eo, ino tsara. Mais où placez-vous de ce point de vue l'action de l'OTAN sur la Yougoslavie en 99? Zao tsara patsihivina atsika kely. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny 1999? De tokony ho tadiditsika rehetra hoe raikitra ny gera tany
Yougoslavie, niady tany Kosovo, ny Serba sy ny karazany. Ary nisy ny génocide tamin'izany. Ny zavatra mety tsy tadiditsika dia zao, fa zao lay izy vao mipotra dia ny hoe ny Rosianina nanampy ny Serba. Nanampy ny Serba ny Rosianina. Ary jereo tsara ny comportement-ny Djokovic fa manana comportement révolutionnaire le bandy. Zany hoe anti-système. Si dans 10 ans ou 15 ans, Djokovic sera président de la Serbie, et je ne serai pas surpris dans 15 ans ou 10 ans, ou même avant. Et nous entendons de la sécurité que dans 10 ans, mettez une place importante en un dispositif étatique et gouvernemental là, il y a Djokovic. C'est un révolté, c'est un anti-système. Tadiditsika tsara angamba zavatra nitranga hoe tsy nentina anao vaksiny izy rehefa tonga tany Aostralia kita hoe voaroka. Averiko ity tenin'ia Gérard Chaganty. Dia ho an'ny simpliste dia hiteny hoe inona ny ifandraisan'izany amin'izao fotoana izao, Monsieur Fleury? Nampatonga ny gera tany Yougoslavie, lamina dia ny Amerikanina no natsoina. Au lieu de hoe ny Allemand, ny Frantsay, ny pays du Royaume-Uni no nandamina ny problema satria aty Europe dia noho ny divergence de vue an'ireo firenena telo ireo dia ny zavatra niraisana dia hoe il vaut mieux appeler l'oncle Sam pour résoudre le problème. Le problème en question est Nietzsche. Monde entier. Mais où placez-vous de ce point de vue l'action de l'OTAN sur la Yougoslavie en 99? Precisare l'action de l'OTAN. E fantatrareo tsara amin'izao fotoana izao, izy zany membre-ny OTAN en fait dia manomboka eo zany ny resaka. Monde entier. Mais où placez-vous de ce point de vue l'action de l'OTAN sur la Yougoslavie en 99? Vous la classez comme... Disons que en Yougoslavie, les Occidentaux, et surtout les Américains, bien sûr, puisque c'est eux qui sont intervenus, vu que l'Angleterre, l'Allemagne et la France, trois nations qui, un siècle avant, faisaient trembler le monde, ont été incapables de contraindre 10 millions de Serbes. Il a fallu téléphoner à l'oncle Sam pour qu'il vienne régler le problème. Bon, mais ça s'est fait... Oui, ça en dit long. Mais ça s'est fait contre les Russes. C'est les Russes qui ont payé, parce que leur allié, c'était les Serbes. C'est les Russes qui ont payé, parce que leur allié, c'était les Serbes. Alors, et ça date depuis 1999. France, trois nations qui, un siècle avant, faisaient trembler le monde, ont été incapables de contraindre 10 millions de Serbes. Il a fallu téléphoner à l'oncle Sam pour qu'il vienne régler le problème. Bon, mais ça s'est fait... Oui, ça en dit long. Mais ça s'est fait contre les Russes. Vous ne l'avez pas nos gazettes? Oui. Gaberkov, ça en dit long. Et surtout les Américains, bien sûr, puisque c'est eux qui sont intervenus, vu que l'Angleterre, l'Allemagne et la France, trois nations qui, un siècle avant, faisaient trembler le monde, ont été incapables de contraindre 10 millions de Serbes. Il a fallu téléphoner à l'oncle Sam pour qu'il vienne régler le problème. Bon, mais ça s'est fait... Oui, ça en dit long. Mais ça s'est fait contre les Russes. C'est les Russes qui ont payé, parce que leur allié, c'était les Serbes.
c'est des Russes qui ont payé parce que leur allié, c'était les Serbes. Donc la somme ce sont les États-Unis. Et le Kosovo, par exemple, est devenu indépendant grâce aux États-Unis, une indépendance qui n'est pas reconnue par certains pays européens, par exemple, comme le Portugal, si j'ai bonne mémoire, la Grèce et d'autres. Donc en fait, ça a été une victoire américaine et pas du tout une victoire européenne. Donc on reste sur Thatcher et les Malouines. Tout à fait. C'est la seule opération réussie de l'Europe depuis 1945, date à laquelle nous sommes devenus un enjeu et non plus un acteur essentiel. Et une seule victoire européenne qui a victoire naton Margaret Thatcher, c'est une ligne ni État argentin, ou en Asie, ni les îles Malouines. Mais c'était la dernière victoire. Enfin, depuis un zaï, c'est nous tsar parce que c'est vraiment honteux. L'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni et les autres qui s'en suivent, ont été devenus tout simplement des enjeux fatigues, acteurs principaux. Ça date du 21 mars 2022. Donc, il y a 3 jours de cela. On est devenu tout simplement un enjeu, mais plus des acteurs principaux. Alors qu'il y a 40 ans de cela, on faisait trembler le monde. L'Allemagne, la France, et consorts, et nous tchad. Parce que leur allié, c'était les Serbes. Et le Kosovo, par exemple, est devenu indépendant grâce aux États-Unis, une indépendance qui n'est pas reconnue par certains pays européens, par exemple, comme le Portugal, si j'ai bonne mémoire, la Grèce et d'autres. Donc en fait, ça a été une victoire américaine et pas du tout une victoire européenne. Donc on reste sur Thatcher et les Malouines. Tout à fait. C'est la seule opération réussie de l'Europe depuis 1945, date à laquelle nous sommes devenus un enjeu et non plus un acteur essentiel. Et date depuis laquelle nous sommes devenus un enjeu, mais plus un acteur. Fier que tu as l'habitude. Tarafata Brady, Reformano, on a dit, à one comme page, Thatcher et les Malouines. Tout à fait. C'est la seule opération réussie de l'Europe depuis 1945, date à laquelle nous sommes devenus un enjeu et non plus un acteur essentiel. Et on est toujours ça aujourd'hui. Alors, oui, puisque malgré les velléités du programme d'Emmanuel Macron, nous ne représentons pas une force ayant une défense commune. Voilà. C'est clair. Hein. On a dit que ce serait bien de se détacher dans une certaine mesure. Ça ne veut pas dire rompre, mais ça veut dire avoir une capacité d'autodéfense soi-même qui permette... mais vous savez, il y a 30 ans que nous avons sur le papier 60 000 hommes qui doivent intervenir. Sur les 60 000, il y a juste une brigade qui doit être composée de 5-6 000 franco-allemands. Voilà, on n'a rien. Nous n'avons rien. Chacun agit comme il peut. Et nous, on a bien vu, par exemple, au Sahel, nous avons été à peu près seuls. Et en définitive, sur un territoire immense, on a préféré se retirer plutôt que de s'enliser. Voilà. Bien sûr. Oui, c'est... reportage point par point. Depuis 1945, date à laquelle nous sommes devenus un enjeu et non plus un acteur essentiel. Et on est toujours ça aujourd'hui. Alors, oui, puisque malgré les velléités du programme d'Emmanuel Macron,
nous ne représentons pas une force ayant une défense commune. Voilà. Sai. Afirkani van Gérard Chalion dia géostratège. Afi atom nilandetika ity olo ity ndray dia ngaberiko fiany manao ny reportage sy ny interview dia eno tsara ny tenyity expert anankiray ity. Ny zavatra mitranga manko dia zao, certains sites télévisés ou radiophoniques dia mivohy selon leur sensibilité. Ary raha ohatra ianao zany tsy manao analyse comparative na hoe tsy averti ianao amin'le information. Quand je dis averti, déjà être formé pour. Et être aussi informé par rapport. Zany hoe informé par rapport aux informations disséminées ici et là n'est pas suffisant. Être informé. Mais avoir un parcours et une formation en est aussi nécessaire. Et une bonne lecture des faits pour pouvoir permettre d'établir une analyse, une expertise dynamique. Zany hoe dynamique ny analyse ataonao fa tsy voatery hoe figé. Dikany hoe dynamique dia ohatra fotsiny zao anankiray. Il y a quelques mois, même pendant l'époque de Ramatoa, Angela Merkel, dia tsy raikitra mihitsy ary tsy mifanaraka mihitsy ny Émirats ny Qatar sy Allemagne amin'ny fanaovana livraison ana gazy ho an'i Allemagne. Fa il y a 2 jours, le 22 mars, tsy accord le izy fa fifanekena hoe alao zany karazana préambule si vous voulez, mais personne n'a vu de signature aloha. Alao zay hazava. Tsy nisy signature. Fa hoe accord de principe, gentleman agreement, si l'on peut dire, entre 2 États par rapport à leurs ministres. Mifanaraka hoe ny organe commercial de chaque pays nous miditra en contact pour mettre en place ny fifanarahana entre ny Russie, ny ino izy teo Qatar sy Allemagne. Fa tonga dia efa nametraka condition ny Émirats retsy qatarian retsy représentant ny Émirats de Qatar zany hoe tsy miintéressé anay raha contrat moyen terme na court terme na livraison par spot. Ny atao hoe livraison par spot dia izao zavatra mitranga eto Europe zao dia hoe mila maika izay dia par spot zany fa tsisy convention long terme. Amin'ny gaz tokony tsy possible zany satria ny construction ana sambo anankiray fotsiny no ça représente dans les 150 millions de dollars minimum. Et pour amortir ça, il faut 30 ans de contrat. Ni augmentation de production, ça nécessite énormément d'investissement. Et ça représente 30 ans d'amortissement. Parce qu'on parle de transport maritime. Mais on ne parle pas de transport via pipeline. Moindre kokoa ny coût. Fa ny fabrication sambo fotsiny no efa zay hoe minimum en moyenne izay 130 millions de dollars na 150 millions de dollars pour ne pas dire plus. Satria ny olona amin'izao fotoana izao tsy manao tsony construction ana méthanier à moins de
200 000 mètres cubes, nietinin, raha tsy rentable ilay izy. Tany zany miditra en paramètre daholo. Dia nametraka ny autorité énergétique qatarien hoe bon raha iara-iara tsika ok tsisy olana fa amboary aingana ary par rapport amin'ny allemand fitao aingana ny terminal andray amin'ny gazinay ho any aminareo dia anankiroa moa ny efa namboary ny ramatoa Angela Merkel nanomboka tamin'ny 2019 dia s'engagé zany ny gouvernement allemand par rapport amin'ny gouvernement ny Émirats de Qatar hoe ho amboarina aingana ireo kanefa ny avec exigence ana hoe contrat à long terme. Dia ino ty teny ty parenthèse iny. C'est toujours l'OTAN qui dirige, c'est l'OTAN, les Américains qui tiennent le gouvernail et qui plus que jamais font la loi, donnent le ton. Oui, alors en partie seulement, parce que bien sûr les Américains ont une forte part de responsabilité dans le déclenchement de cette guerre pour ne pas avoir voulu négocier des conditions de sécurité acceptables entre l'OTAN et la Russie. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on néglige trop souvent. Nous sommes dans l'immédiateté et nous ne sommes pas dans l'analyse du temps long qui joue un rôle important dans cette crise. C'est loin anak'iray. Point anankiroa no teniny ity rangahy ity zay expert amin'ny resaka analyse économique sy ny stratégie économique. Zao ny zavatra teneniny teo hoe les Américains ont empêché de négocier avec la Russie les termes de négociation. En fait, zany ty rangahy ty zany dia mi-accuser directement mihitsy hoe fautiny ny Américaine matoa nisy zao guerre zao. Ino tsara. Qui dirige, c'est l'OTAN, les Américains qui tiennent le gouvernail et qui plus que jamais font la loi, donnent le ton. Oui, alors en partie seulement, parce que bien sûr les Américains ont une forte part de responsabilité dans le déclenchement de cette guerre pour ne pas avoir voulu négocier des conditions de sécurité acceptables entre l'OTAN et la Russie. Forte responsabilité aussi pour ne pas vouloir accepter entre ici ny fifanarahana pour la paix entre l'OTAN et la Russie. Dia hoazy avaiko aminareo manko aveo hoe izaka ny tena gagné amin'ity guerre ty. Araky ny teneniko hoe c'est quoi l'objectif russe dans cette guerre? Mais il y a aussi c'est quoi l'objectif des Américains dans cette guerre? Fa maninona le zavatra miposena ho any amin'ny tontondry na any amin'ny fandarofana bomba dia am'izay ianao madio ny tananao. Madio ny tananao nefa ianao nanosika an'ilay olona hitifitra. Ohatran'inga azafady toko, ohatran'inga le lèvre teo ihany zany. Nisy mpaniraka dia vendrambendra le lèvre dia iny zany le Russes vendrambendra tsy kopy akory hoe ity guerre ty ne voulu par les Américains. Dia iny izy niditra. Dia le Amerikanina mitazana fotsiny ery ananiny ery dia araky ny tenin'inga expert teo géostratège teo hoe lasa Europe ny en jeu fa tsy acteur principal. Tandremo, enoy. Forte responsabilité aussi. Bien sûr, les Américains ont une forte part de responsabilité dans le déclenchement de cette guerre pour ne pas avoir voulu négocier des conditions de sécurité acceptables entre l'OTAN et la Russie. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on néglige trop souvent. Nous sommes dans l'immédiateté et nous ne sommes pas dans l'analyse du temps long qui joue un rôle important dans cette crise. Déjà, nous sommes dans l'immédiateté. Fa tsy ao anatin'ny agissement dans le temps long. Zao tena marina io observation io. Io za tamin'ilay akamako izay moi hoe les Russes, ils ont pris le temps
comme amis, pas nous, Européens. Tena problema, tena hoe à la base manko ny probleman'ity zavatra ity de zao. Ity situation ity dia c'est comme si les 3 grands pays européens, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, considèrent la Russie comme un pays, comme un État non européen. Et c'est là où le problème est vraiment grave, grave, grave. Et on dit toujours, et ce qu'on ne dit pas, en fait, l'Allemagne, si elle ne serait pas battue, elle reste en Russie. Diambola, ny Allemands, nous nanjaka teto amin'izao tontolo izao. La victoire a été octroyée, donnée aux Américains. Nankarary ny Rosianina zany, ny Rosianina no nandresy ny Amerikanina. Ary rehefa à l'issue ny guerre en question, dia rehefa nandeha ny résolution sy ny traité rehetrarehetra, dia défavorisé tao anatin'le système no Rosianina. Tany zany io zavatra io dia efa nanomboka hoe ohatran'ny tsy mety ity cause ity an. Tonga koa ny 99 avec l'Yougoslavie, dia ny Amerikanina zany afaka mandeha manafika ny Yougoslavie, soi-disant gendarme du monde. Fa ny Russie zany tsy afaka récupérer ny Ukraine, dia efa nanino fotsiny zao nanao azy hoe niaraka tato amin'ny URSS zay, kanefa tsy izay akory le tanjon'le Poutine. Fa ho azo aveko le tanjony rehefa avy eo. Zany hoe misy sentiment zany amin'izao fotoana izao mipetraka hoe rehefa ry zalahy rehetra no mitifitra, dia comme si c'était ohatran'ny hoe raha mandefa rivotra zany ny Amerikanina, dia manitra Christian Dior. Fa raha ny Rusianina zany mandefa rivotra, dia rivotra avy amin'ny vodka dia mamofona be, satria io mety vodka avy amin'ny pomme de terre na vodka na rano vary, dia manahirana be. Tsapan'ny Rosianina zay zavatra zay depuis 1945 tompoko. Dia ho azaveko aminao le izy avy eo, zay anisany hazavainy ity rangahy ity, ary mahafinaritra le izy hoe manomboka misy tonga saina hoe ity guerre ity ne en fait ry zalahy tsy atsika e, ça ne nous concerne pas nous Européens ity guerre ity, fa itsika no lasa en jeu ao anatin'ity zavatra ity. Ry zalahy ary États-Unis ary tsy voakitikitika amin'ity revy ity fa elany manipulé ao anatin'io revy io. Dia miavertira zany ny expert hoe hidona amin'rindrina amin'ity tsika. Le second aspect, c'est qu'on observe depuis quelques semaines, notamment depuis le 24 février, on n'entend quasiment plus les Américains. Pendant des mois, on a entendu Blinken, le secrétaire d'État, on a entendu Miller, Austin, les gens du Pentagone et Joe Biden. Et depuis que le conflit est ouvert, ils laissent les Européens aux premières loges. C'est nous qui allons payer le prix fort de cette crise, c'est nous qui sommes les plus virulents. Nous sommes en état de co-belligérance avec les Ukrainiens contre la Russie, ce qui est extrêmement maladroit. Et puis, j'ai envie de dire, on est nous-mêmes totalement aveugles par rapport à cette crise. Nous devrions prendre du recul. Il n'y a pas de mise en perspective. Tout est très irrationnel. Et encore une fois, on devrait attendre de Zelensky, qui prend souvent la parole, qu'il se confonde en excuses vis-à-vis de sa propre population pour l'avoir entraîné dans cette crise. Parce que malheureusement, il faut le dire, Poutine va se retrouver dans quelques semaines à obtenir les gains qu'il avait demandés avant le début de cette crise. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais on risque fort d'arriver à ce résultat-là. Et tout ça, ce sera en partie le rôle de la responsabilité de Zelensky et de son entourage. On a des hommes comme Sergueï Shefir, qui est son ancien producteur, qui est un de ses principaux conseillers aujourd'hui. Oui. Et malheureusement, nous occidentaux, au lieu d'avoir une analyse rationnelle et posée de ces événements et d'essayer de trouver des solutions constructives, il ne s'agit pas d'avoir peur de la Russie, il ne s'agit pas de céder, mais il s'agit d'être objectif, et nous ne le sommes pas sur cette crise actuelle. Ça y est. Il s'agit d'être objectif. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la Russie. En fait, notre erreur, Jeanne, je la prends aussi, parce que je vis en Europe, c'est de considérer
c'est d'étudier de manière aveugle les paramètres qui se présentent devant nous. Ohatran'ny hoe tonga de tratran'le tsy fantatra hoe bon aleoko averina l'izy de am'zay tsy za no miteny azy satria raha za no miteny azy qui suis-je pour pouvoir le dire? Dans le système, je suis rien. Mais au moins manomboka miteny ny intellectuel hoe non e, tsy gerantsika ty ry zalahy fa ity zavatra ity efa nanomboka tary de tsika ny dindon de la farce ao anatin'ity revy ity satria rehefa nanomboka niditra tao anatin'ny négociation tam'zany hoe resaka Ukraine zany tamin'ny traité de Minsk azadino zay traité de Minsk io dia ny s'imposer ny américaine hoe non. Ankoatran'ny resaka Yougoslavie zany nanagadrana nyreto le Serbe sy ny karazany sy nanapatitahana any Yougoslavie. Azadino koa Tchécoslovaquie, partenaire an'ny Rosianina zany. Tiako tenenina amintsika de zao tsy maninona ny teny ny responsable tsy hany ny important eto Adrien Rajaonarsoa tsy hany io fa enohy tsara aloha. Ity zany tsisy hoe ianona ny responsable na tsy ianona ny responsable fa nisy natosika ho responsable de raha ohatra ianao marivo salosana ny analizinao de tafiditra am'zay fotoana zay, tafiditra ao anatin'izay piège zay ianao ary zay ny piège en question am'zao fotoana zao. Ka zay mahatonga ana miteny hoe alao hitirana am'ity ny hiteny azy de tsy tapahako mihitsy de samy mihainotsika menakavy. Font la loi, donnent le ton. Oui, alors en partie seulement parce que, bien sûr, les Américains ont une forte part de responsabilité dans le déclenchement de cette guerre pour ne pas avoir voulu négocier des conditions de sécurité acceptables entre l'OTAN et la Russie. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on néglige trop souvent. Nous sommes dans l'immédiateté et nous ne sommes pas dans l'analyse du temps long qui joue un rôle important dans cette crise. Dans l'immédiateté zay tsy ao anatin'le registre temps lent tsika satria ny zavatra jerentsika de ny zavatra mitranga am'zao fotoana zao. Zay no mahadiso anao ary tafiditra anatin'ny piège anao Ramatoa sa Andriamatoa Andriana Rajaonarsoa. On est dans l'immédiateté zany hoe efa tonga aty am'le résultat le phénomène be de be nitranga na le aty amin'ny conséquence ianao vao manao analyse fa misy tsara jerena zany le hoe avaizana ahoana ny genèse-n'io guerre io. Voilà la question. Ahoana ny genèse-n'io guerre io no resaka. Eto aloha zany mbola miresaka côté Rosianina fa milady hiresaka côté OTAN. De aiza indray kosa ary zany inona indray ny raison ny OTAN ao anatin'ity zavatra ity fa tsy hoe manao analyse partielle eto. Du moins partial plutôt. De andao ienotsika tsara expert frantsay tony miteny tony fa mety tary ianao monsieur Rajaonarsoa. Mais font la loi, donnent le ton. C'est toujours l'OTAN qui dirige, c'est l'OTAN, les Américains qui tiennent le gouvernail et qui plus que jamais font la loi, donnent le ton. Oui, alors en partie seulement parce que, bien sûr, les Américains ont une forte part de responsabilité dans le déclenchement de cette guerre pour ne pas avoir voulu négocier des conditions de sécurité acceptables entre l'OTAN et la Russie. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on néglige trop souvent. Nous sommes dans l'immédiateté et nous ne sommes pas dans l'analyse du temps long qui joue un rôle important dans cette crise. Le second aspect, c'est qu'on observe depuis quelques semaines, notamment depuis le 24 février, on n'entend quasiment plus les Américains. Pendant des mois, on a entendu Blinken, le secrétaire d'État, on a entendu Miller, Austin, les gens du Pentagone et Joe Biden. Et depuis que le conflit est ouvert, ils laissent les Européens en première loge. C'est nous qui allons payer le prix fort de cette crise. C'est nous qui sommes les plus virulents. Nous sommes en état de co-belligérance avec les Ukrainiens contre la Russie, ce qui est extrêmement maladroit. Et puis,
j'ai envie de dire, on est nous-mêmes totalement aveugles par rapport à cette crise. Nous devrions prendre du recul. Il n'y a pas de mise en perspective. Tout est très irrationnel. Et encore une fois, on devrait attendre de Zelensky, qui prend souvent la parole, qu'il se confonde en excuses vis-à-vis de sa propre population pour l'avoir entraîné dans cette crise, parce que malheureusement, il faut le dire, Poutine va se retrouver dans quelques semaines à obtenir les gains qu'il avait demandés avant le début de cette crise. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais on risque fort d'arriver à ce résultat-là. Et tout ça, ce sera en partie le rôle de la responsabilité de Zelensky et de son entourage. On a des hommes comme Sergei Shefir, qui est son ancien producteur, qui est un de ses principaux conseillers aujourd'hui. Et malheureusement, nous, Occidentaux, au lieu d'avoir une analyse rationnelle et posée de ces événements et d'essayer de trouver des solutions constructives, il ne s'agit pas d'avoir peur de la Russie, il ne s'agit pas de céder, mais il s'agit d'être objectif, et nous ne le sommes pas sur cette crise actuelle. Mazava be zay, tsisy mihoatra an'izay angambany, raha ohatra hoe alefa ny fanazavana. Zao zany. Petraka am'izay manko le fanontaniana zany hoe mazava tsara ny tenin'le rangahy teo, c'est nous qui allons payer. On commence déjà à payer. On commence déjà à payer. Allez aux États-Unis, combien coûte l'essence à la pompe? Ça n'a pas tellement bougé. Hein. Allez voir en Europe, en France, le gazole. Fallu drôle tsika menakavy. Fallu aussi nous vite une gazole, et ça, on a enregistré combien de pourcentage de d'augmentation? Je vais vous dire, rien que pour le gaz, on a enregistré 30% d'augmentation. $8 un litre de l'essence aux États-Unis, 10 cents. 10 cents. 10 cents fa tsy marina zany tompoko. Alao $1,23 par litre actuellement. Fa ny gallon zany $5 ny un gallon manko 3,8 litres. Inona mpanafody kely aloha kely satria zay le fotoana zany. Ka zay mila précisena le izy Marie Bernadette. Hoe gallon le izy de diso le an'ny gasy malagasy fa 1,23 le izy. Fa amin'izao fotoana izao miakatra 1,50. Inona daholo ny dikan'izany rehetrarehetra zany. De zao ny anazavako anazy. Zao an. Amin'ny économie misy an'izay le hoe effet cliqué sy effet de cliqué. Inona zany Monsieur Fleury? Ianao koa ohatrany ndraso liana mpanafody any. De za efa tsy araka le raisonnementanao mbola asianao an'izany effet de cliqué na effet cliqué zany. Zaho an. Ah oui, 3,78 litres ny gallon ray. De zao. Zao teneniko anareo an. Ny zavatra rapide indrindra dia ny fiakaran'ny la santé, ny fiakaran'ny gazole, ny fiakaran'ny gasy. Any Californie zao efa $7 zany ny gallon.
Hitanareo zany. Ka eo no nazavaiko an'ilay izy manko Marie Bernadette Rasoarinoro. Fa le aloha miarabanao fa any Californie ka ianao mianao, arabaina tompoko. Ity Madame Marie Bernadette Rasoarinoro alohan'ny gera ohatrinona ny galon. Ohatrinona ny galon de tenenao anahy fa any Californie zany $7. Ka izao mba meo anahy alohan'ny tamin'ny zany hoe tany amin'ny mois d'octobre, mois de novembre 2021. Mba meo anahy aux États-Unis dépasse le 1 € le litre. $4. Donc zany on a enregistré presque pratiquement 90% d'augmentation. De zao no fanontaniako Madame Marie Bernadette Rasoarinoro. Io augmentation io ve tompoko? De tena sûr anao hoe nohon'le gera any Russie no misy no mahatonga an'io miakatra? Miandry ny valiny tsika sady manoratra izy a. Raha pour le cas des États-Unis, zay anisan'ny firenena ankoatran'ny hoe Arabie Saoudite sy ny Émirats Arabes Unis sy ny Qatar zany hoe mora ny litatry ny lasantsy mbola mora. Oui, tsy sûr loatra. De zay no nazavako an'le hoe effet cliquet économique na hoe effet de cliquet. Zao fotsiny izy io pour ne pas être trop technique. En temps de crise ohatran'izao zany tsika de miakatra daholo de manière exponentielle ny vidin'entana rehetra. Indrozy hoe conséquence an'le crise. De io zao Marie Bernadette Rasoarinoro mipetraka any États-Unis zany Californie, tena koa mba mahalala an'izany ihany koa na de kely fotsiny ary. Dia raha tadidiko izy zay tamin'izany andro mbola nahita ny tany amin'ny année 98 aloha zany 80 cents izay ny galon. Mbola niaina an'izany ahako tany États-Unis. Manao plein anao ataotsy ny ohatran'ny $15 izy zany raha tsy diso aho plein $15 na $20 raha tsy diso aho za. Fa bon bref tsy any le izy. Fa ity effet de cliquet ity zany na effet cliquet ity de zao am'zao temps de guerre zao de miakatra daholo ny vidin'entana rehetra, surtout ny matière première na ny ressources stratégiques. De zao. Vita ny gera de mieritreritra anao hoe hidina amin'ny prix an'io. Aza manofy. Zany hoe pendant raha vao ianao zany tsy producteur fa pendant le miady le andro fiadiana de mividy au prix fort anao. Ary voatery mitonatona manao investissement zay tsy prévu akory tao anatin'ny kajikajy économique anao. Ny effet cliquet zany de rehefa vita ny ady de tsy hidina ny vidin'entana. Surtout ny matière, ny ressources stratégiques, ny gazy, ny pétrole, ny lasantsy, ny gazole. Tout ce qui est produit hydrocarbures zany. D'accord? Tsy hidina io. Donc zany izy am'gagner aloha am'zay. Ny pays producteurs an'ireo zavatra reo. Producteurs an'ireo ve Europe? Voilà pourquoi les intellectuels commencent à se dire mais c'est nous qui allons payer le prix le plus fort. Oui. Poutine, il pourra perdre demain. Mais dans l'histoire, il pourra aussi gagner. Parce que niakatra ny vidin'le izy. De milliardaire russe zany mibetsaka foana. Ary ny tena grave de
C'est sténien, là on ne le dit pas, mais on laisse passer comme ça. On laisse passer comme ça. Il n'a dit qu'il y a des exigences. Andia, Poutine, ouais, manunk zop et la rouble, gasque. Quand elle a vidi, n'am pas d'alternative. Pour appliquer un Poutine, et on boule la tabac de cousani. Anisan, monnaie forte, monnaie de référence, ni rouble, aurinaki. C'est marna l'autre, raoult, point de vue économiste, russe, on a pas d'accord, ah, il faut vite, ni tant de Noé, ta fille doit une grande puissance, farouk. Fainam, bola mapatanza andretti, américain d'être, c'est ça qui, ni monnaie de référence. Tu dis, Zani, c'est un embarras en foot, ni c'est Antonio. Tu vas avoir tout qu'on nous fait, tu qu'il y a un Q. Refa KO, ni tête boule américaine. Amener la lande tous en fitina une valeur. Et une sounou nous racheter une tête ni américaine. On n'en dit pas, on n'en parle pas actuellement, mais ça commence à se ressurgir. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis bien longtemps. Surtout, vous n'en connu de ton ancien sounou. Et sounou nous racheter une tête américaine. Apekarngia Poutine, Nazani. Et on boule la table de négociation. Ni rouble. Naila vidi, naila ci vidus tsararako. Référons-moi qu'on te punzava web produit non périssable. Gagnons nos force. Alsaïn, nous m'a fait d'être américain parce qu'il s'agit d'un marché. Là, ça m'équiel, les autres, tout le temps, tout le temps. Razent, si vous faites un métier, les risques à marché. Maintenant, comment les gens, je vais, faillir, non, on a tout dans les Qatar, nous voyons. C'est tout rappelé. Mais ça va faire un tel expérateur, ouais. Les Américains, n'en a qu'un autant, tu négocier conditions de sécurité favorables pour tout le monde. Non acceptable. Ça n'est poussé dans un émiat, m'utilise. De réformer un émiat, les pays non producteurs, minantat de France, Allemagne, Royaume-Uni, à genoux. Et ça, les non producteurs, non, on attend ces causes. Des mal années. T'es un Américain, non, ouais. Mais 15 milliards de mètres cubes, fournissez un euro gratuit, selon le tarif actuel, le prix actuel. Les gens se disent comment ils vont l'expédier, comment ils vont livrer. La question, elle n'est pas là. Mais subitement comme ça, les États-Unis deviennent, sinon deviendront, l'un des principaux fournisseurs en énergie de gaz naturel liquéfié, GNL, pour l'Europe. Tu vas demander un point d'interrogation. Amdesaka, économie de grandes envergures. Ce n'est même pas du macroéconomique, mais carrément de grandes envergures, de sensibilité supérieure, extrêmement de haute importance
miasa ny espionnage ao anatin'izany. Alohan'ny nanapahan'ny Amerikanina hevitra hoe misy 15 milliards de mètres cubes disponible ho an'i Europa, alefanay. Niova-hevitra Qatar. Vakio ny journal La Tribune.fr daté du 22 fa nametraka ny condition ho an'i Europa izy. Zay fantatry ny qatarien, reto qatarien reto zany hoe tsy afaka hiala amin'ny vu ny coût d'approche na ny convoyage ny européenne. Raha avy any États-Unis ny hanafatra, dia ça va prendre combien de temps et à quel coût? Satria lafo kokoa ny investissement en matière de gaz naturel. Tokony fantarina koa manko zany. Any États-Unis no ny production ny gaz naturel avy any Qatar. Fa rehefa hanao augmentation na production anao dia tsy maintsy miinvestir. Ananan'ny Qatari zany. Amerikanina koa manana. Fa ny reto Qatari reto zany tonga dia izy mihitsy ny État mihitsy miinvestir fa tsy hoe par subvention ana société privée. Satria ny majorité an'ny société pétrolière na société qui agissent dans les produits, dans les matières premières zany, souvent sont privées et ils sont majorité dans quoi? Dans la structure d'action, du moins les actionnaires dans les multinationales en question, sinon dans la société en question. J'écoute ce tokony adino. Tsy voatery hoe compagnie américaine rery no anatina compagnie anankiray izay privé. Hafa ny statut-an'ny Gazprom, zay an'ny Rosiana. Hafa ny statut-an'ny Qatari, Wall. Hafa. Fa ary efa tratran'ny libéralisme, mbola misy malgré ny imposition sy ny hoe men'ny fanjakana subvention, izay manko izy men'ny fanjakana subvention, les toutes constructions alternatives qui tendent vers l'alternative, vers des solutions, oui, exploitées en États-Unis izy, fa par des sociétés privées. Azadino zay manampy et l'État dans l'histoire est actionnaire en sleeping partenaire. Mais l'État peut s'imposer en donnant des subventions. Marina ny teny le namako moaly zay hoe manome subvention izy baina dia afaka misimposer. Marina zay satria izy mony tsy tenté amina resaka subvention zany, hoe menao subvention de m'investir, dia hoe au bout de 50 ans mamerina an'iny tenté am'zany daholo ny olona rehetra. Donc iny zany tsy adina hevitra iny fa toujours est-il hoe les coûts en question sy ny approche. Mozambique zany mbola ry ambany ery ry roan'ny manampy e. Fankatarana etsy ambony etsy dia tonga dia efa eo dia mandeha ny sambo e. Rapide kokoa sady pendant l'été no miconstruire ny réserve réserve amin'ny tankera zany. Constituenao en vue an'ny hiver 2023. Donc eo zany le fandehan'le zavatra. Ka ny gagnant zany amin'ity zavatra ity, amin'ity guerre ity, il est plutôt mieux de dire ouais, les perdants sont les Européens. Parce que dans l'histoire, les pays occidentaux, hors États-Unis, pourquoi? Parce que ils ne produisent et ils n'exportent point. Ils ne mettent conclusion comme ces avancées. Vao nanomboka le mixation ny Rosiana
tao anatin'ny élection amerikana efa mamana fa namadika Trump. Vao nanomboka namadika Trump au bout de 1 an et demi, non, même pas 1 an, jereo tsara zay 8 mois teo, tsy mipasy ary tsy vitan'ny Trump mipasy an'le lalàna dia nilaozan'ny Rosianina izy. Nanomboka teo dia efa niteny hoe tsy lany intsony io Trump io, fa ny candidat hita izy teo républicain lany io, quoi qu'il advienne. Non, républicain moa zany sa oui, républicain ry sa démocrate e. Ny candidat démocrate ry Biden zany, ny candidat démocrate diso ny teniko zany, ny candidat démocrate no lany eo ry Biden zany. Izy lany. Ary any États-Unis ny Amerikana no mitatatata manao hoe rotsikos, dia antsika aty Europe aveuglement en Asie. En Asie, on exécute. Fa heureusement, on a un président qui s'appelle Emmanuel Macron, qui commence à agir autrement et dans l'intérêt uniquement de l'Europe. C'est ce qui importe pour lui. Sans qu'il ne se déclare hoe za dia hiataka amin'ny OTAN. Non. Matoa reny expert reny amin'izao fotoana izao autorisé miteny an'ireny zavatra teneniny ireny hoe on n'est pas lucide, on est devenu un enjeu, pas un acteur principal. On n'est pas lucide dans nos analyses. On est dans l'immédiateté ozy izy teo. Zany hoe efa mitranga le conséquences zay tsika vao manao analyse. Dia zay daholo no mahavoan'le olona en fait. Dia tsy tonga saina hoe ity zavatra ity, il y a une grosse manipulation dans l'affaire et c'est pas notre guerre. En fait, lui, c'est la réponse du berger à la bergère. Hoe là zany nanapatitaka ny Yougoslavie, dia zao indray Ukraine dia davy manipule nampidirina amin'ny OTAN, dia zay no potehany avy eo. Nefa ny inona no nahatonga ny Européanina tsy niditra tao anatin'ny bagarany Yougoslavie, na ireto Serbe sy Kosovo sy ny Herzégovine zany, dia satria no nifatahorana ny existence-ny Rosianina tao ambadiky le izy. Tamin'izany fotoana izany ny Rosianina mbola tsy tena natanjaka be ohatran'io. Ary nisy mihitsy fotoana raha tokony ho fantatra zany tantara hoe ny refugien'ny FMI, ny plan de redressement économique amin'ny présenté-ny Poutine. Zany hoe misy remise en question, c'est une occasion de tout remettre en question zany amin'izao fotoana izao pour les Russes hoe ok, c'est fini l'hégémonie unilatérale économique et sur les décisions à prendre sur cette terre. En fait, tout ce qui est universel en matière de principes et de décisions vont une partie changer. Kararapitso zany hoe lasa monnaie de référence en rouble par rapport amin'ny dollar sy ny euro, je ne serais pas surpris. Ça, c'est un combat. Et c'est là où cette guerre, pour moi, est une guerre économique stratégique. Ce n'est pas une guerre comme avant où il s'agit de conquérir l'Ukraine. En fait, l'Ukraine, c'est tout simplement un élément pour créer la zizanie et atteindre chacun ses objectifs. Oui,
L'économie américaine est morose, dépassée complètement et oubliée par les Chinois. Il ne faut pas oublier que d'ici 5 ans, la puissance économique mondiale, la première, ce sera la Chine. Ça fait foutre la pétoche aux pays occidentaux. Mais ça ne fait pas peur à la Russie, parce que la Russie a eu l'intelligence, comme je viens de dire, ouais, la Russie a pris le temps comme ami. Ils ont entretenu une relation saine, honnête, sincère avec la Chine. Randron tafion satria familjetet zan sunu. Randron tafion sunu zan Taiwan. C'est déclaré une fois ouais anas din Russian insangana volohany marina ny azy satria anazy. Et que dira le reste du monde après? Déjà, Ukraine efa tsy vitanao mirésoudre azy, ho avy koa ny sinoa akany Taïwan mihetsy anany mihetsy. Sarotra le izy zany ho an'ny tsy mpandinika ka mieritreritra fotsiny hoe andeha iseho cantonné hoe ianona ny diso na ianona marina tsy hany io guerre io tompoko. Diso complètement ianao raha miteny hoe ianona ny diso ny ianona ny marina. Vous êtes à côté de la plaque. C'est une guerre économique, stratégique, là où on va devoir oublier tout ce qui est principe universel, ça va changer. Et c'est là où cette guerre est très, très intéressante pour les intellectuels. Non intellectuels, s'abstenir. Non intellectuel, s'abstenir. Satria raha hiresaka an'io ianao dia non seulement teneniko hoe vous devez avoir le minimum et surtout être bien informé. Fa raha vao tafiditra anatin'le information manipulé ianao dia fanina ianao. Tanao hitatsika ny zavatra mivoaka dia on ne parle jamais dans les informations que vous allez trouver les précisions en matière de chiffres. Le 4 milliards de mètres cubes. C'est une tas d'efforts fafana tao izy. Fa hitako il y a quelques semaines de cela, ça peut être un mois. Fa zao chiffre fotsiny ici, ce pourcentage. Il y a un besoin énergétique en matière de gaz en Allemagne, 100%. Ni en France, 100%. Fa on ne dit plus hoe zao milliards de mètres cubes amin'ny besoin antsika. Oui, conférence de Shanghai, de vétérans russes, Chine. On parle beaucoup de 145 pays contre un genre. Mais regardez les 4 pays, à part en Biélorussie. Oui, il y a aussi de ce qu'on appelle vote stratégique. On ne peut pas mettre les indices ni tous les ni éléments dans le même panier. Sinon, ça deviendra, ou sinon ça devient un panier de crabes. Panier à crabes. Raha vakianao ny commentaire an'ity zavatra intervention amin'ity le hoe Berkoff dans tous ces états ty dia ny commentaire ato tonga dia ato zao misy miteny mihitsy hoe l'impérialisme américain à l'origine de la plupart des conflits dans celui-ci doit cesser et la France doit se retirer de l'OTAN. Ça n'est l'autre solution que ça. Mais cela ne se fera pas sans dégager Macron, la marionnette de ce système oligarchique mafieux de la finance mondialisée et de leurs complices. En partie, celui qui défend l'intérêt de l'Europe
actuellement, y compris la France. D'ailleurs, un approvisionnement en gaz en France, vous l'avez suspendu. Donc, nous fantastique, ça. Vous l'avez suspendu. Et d'où la France fait venir ses besoins en gaz naturel liquéfié. C'est à vous de voir, à vous de répondre. Faites des recherches aussi. Depuis le début, Jean-Pierre Bivot, ce sont des Français, hein. Enfin, Nicole Carpena, enfin une analyse lucide et c'est réconfortant. Je pense et dit exactement la même chose. Comme pour le Covid, on est vraiment dirigé par, pour vous dire que les gens, ils commencent à vraiment, formidable analyse pour Michel Béteille-Guédon. Les gens commencent à se rendre compte, oui, sans qu'ils ne descendent dans les rues pour dire, oui, non, tskiratigou, hein. Parce que finalement, je réserve à Mandoula Sansa 2 euros. Oui. Et on la lise 1,28. Fatih amna lise 2 euros. Je te dis, la makozan, kozan, nul. Oui. Là, ça en jeu, ça n'est, non, là, ça. T'as un don de la farce, nous, Européens. Parce qu'on ne produit pas. Donc, quoi, venez faire cliquer. Vite en guerre. Die zijn hem boliant kooi. Wij zijn er niet financiën aan zang. Déjà en matière de comment ça? En matière de pouvoir d'achat, ça ne cesse pas de descendre, on ne cesse pas de s'enfoncer. Avec le Covid, Peter Kandai n'a fait cliquer, Jean, n'a fait de cliquer juridique. À ti am côté, ni la lanandai, tu m'existes am la lan, tout. J'en ai ni privilège social. Octroyant fanzakana amnao, am zovtonzo, dia ponctuel. Enfin, on n'a pas le droit d'exiger demain, parce que ce sont des décisions ponctuelles. C'est une lalana tout. La Constitution l'interdit. On est dans une économie libérale. Subventionné avec une fanzakana, 100 euros en énergie. Quand j'ai bénéficié, bloqué à tel prix, ni la santé dans gazole. Mais ça tarde à venir. Mais non, ça, on a retardé ma vitesse au kilomètre par jour. Oui. Fallait vite, Annie. Crise. On va devoir affronter le prix du gazole à 2,50 €. Pour le cas de Madagascar, je ne serais pas surpris si d'ici quelques mois, on sera à 35 à 40 000 à la pompe. Tanzania, de visu, on sera pas loin de 25 000 en 2023. Non, en 2022, personne ne m'avait cru. Et là, je fais une projection. On sera pas loin. Ramener 1 euro, on sera à 27 000, minimum 26 000 d'ici quelques mois. Et fait pervers à les guerres. Arwav, quoi, veut une priorité livraison Europe parce que sous ils subissent le froid. C'est possible de non mettre ça à ce cas. Des minantas de crarno, non? Oui. C'est-à-dire qu'il faut estimer ni disponibilité ni méthanien sur Terre. Quand il y a une planète Mars, c'est 512 unités. 512 unités tout. Alors que pour transporter les 15 milliards que les Américains ont promis pour l'Europe, ça représente 50 000 aller-retour. Faites le calcul, 50 000 aller-retour. Donc, s'ils prennent
en majorité, les bateaux en question, les 512 en question, appartiennent à des sociétés privées occidentales. Sauf ny Qatar hoe ny azy manana capacité ana sambo anankiray izy 263 000 mètres cubes. Enfin, il y a une autre qui est construite, je ne me rappelle plus, je peux être précis plus tard. Rehefa miverina ao anaty mémoirako ao, dia misy ny construire à 267 000 mètres cubes. Enfin, sinon, en moyenne, dia eo amin'ny 150 000 mètres cubes heure. Ce qui est loin d'être suffisant. Où est-ce qu'on va, Jeanne? Pour être précis, détrompez-vous, ce n'est pas une guerre de conquête territoriale. Non, non, non. Ce n'est que la forme, la face cachée de l'iceberg. Mais dans l'histoire, ce sont les Russes et les Américains qui gagnent. Sur tous les tableaux, les Russes, ils peuvent perdre et se retirer de l'Ukraine. Mais comme il dit ce monsieur, avant qu'ils ne quittent, ils vont atteindre leurs objectifs qu'ils se sont fixés. Et cet objectif, sinon ces objectifs, sont plutôt économiques. Voilà, j'ai tout répondu. Guerre mondiale, satria zay ny paragraphe voalohany. Fa aty amin'ny résumé no Malikos, ne rêvez pas, il n'y aura pas de guerre mondiale. Et moi, je doute même fort que les deux puissances mondiales, ils se parlent entre eux. Fenao taraiky eo, passionné ianao, satria fantatry ny olona anao fa dans vos analyses, dans nos analyses, il y a surtout le sentiment, tratran'ny fanajambana ozy le rangahy, le sentiment qui intervient et qui vient dans nos analyses. On ne prend pas de recul. Et ce recul-là est nécessaire pour avoir une certaine lucidité amina analyse anankiray takan'io. Pour conclure, ity zavatra ity tsisy hoe ianona ny diso na ianona ny marina fa raha vao izay ny hitondra, satria izay ny tiana andehanan'le adihevitra eto ambonin'ny tany ho an'ny profane sy ny ino izy io profane sy ny apprenti analyste zany. En fait, io guerre io, c'est plutôt une guerre économique, stratégique. Ka ianao zany raha taraiky taria amin'ny géopolitika taria sy ny hoe géostratégie, dia taraiky ianao fa tsy antsony io. Fa c'est l'ordre économique mondial en est l'enjeu. Pour les Russes, il faut que ça change. Il y en a marre aussi. Il faut que ça change. Et dans cette histoire, les Russes ont pris le temps comme amis. Certes, il y a beaucoup, énormément de risques pour qu'ils n'atteignent point, du moins pour qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Mais au moins, ils ont tenté. Tsika malagasy ao anatin'izay dia ahoana? Enjeu epsilon micro. Tirena amin'ny microscopy zay vao hita. Inona ny zavatra mitranga amin'ny Madagasikara? Zay mitondra fanjakana rehetra dia miezaky ny manan-karena. Fa tsy mba mahatsiaro hoe misy enjeu mondial anie eto amin'ity tany ity. Misy kombany zay hierovako amin'ny mpiara-belona amiko eto ambonin'ity tany ity. Fa on est dépourvu de ce sentiment d'appartenance, du devoir et de redevabilité par rapport à ses compatriotes. Et voilà pourquoi cette émission, elle a été créée. Se lève
est motivé par cette absence de redevabilité, de reconnaissance même vis-à-vis de son pays, d'aider ses compatriotes dans des problèmes, ouvrir leurs yeux. Petit canard, là, t'es à côté de la plaque. On est vraiment loin, 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 loin à perpétuer les joies. Varinam faprisiana atpuk. J'ai fait ces antons, nous avons Varinam fait devant 16. Le premier ministre faillit à Fatchalien, Tianin. Monsieur Lanam Tiran Tavan, le premier ministre a été fatigué, ça l'est. Ça, là, c'est un problème anti-fireniente. Et dans l'ensemble du pouvoir acteur, problème anti-fireniente. Précision que l'on a de Tungariv. Tiens, notre démission n'a pas forcé non démission. On vous a invité à démissionner. Hey, Matubunad. Nul ne fait un enfant, pour résumer, mes petites écartades, tiens, et nous qui dit, tu as avertis. Transformé en agression. Spying for Des Verdachts auf Spionage für Russland russes n'ont pas réussi actifs, provoquant une vague d'expulsions croisées de diplomates sans précédent. Chaque fois, l'ombre de Poutine et des noms restés dans les mémoires. Viktor Yushchenko, candidat de l'opposition ukrainienne pro-occidentale, empoisonné à la dioxine en pleine campagne pour la présidentielle. J'espère que l'Ukraine et le monde entier sauront bientôt qui a ordonné cet empoisonnement. Alexander Litvinenko. Pour moi, cette guerre n'est que le commencement, la préambule d'une vraie et réelle guerre, et sans qu'il y ait d'assassinat ou d'élimination. Je vous explique après, faillez-nous le titre. Ancien espion du KGB passé à l'Ouest. Mort dans d'atroces souffrances après avoir ingurgité un thé au polonium 210, un poison qui mène tout droit au Kremlin. Boris Berezovsky, ex-oligarque, réfugié en Grande-Bretagne, retrouvé pendu dans sa salle de bain. Sa mort est classée comme suicide, mais le mystère plane toujours. Jusqu'à ce moment de mettre pro-russe, bien fleuri. Fare famano analyse autant tout, et impartial. Tout gâteau m'identité, je dis que ça, et nous y a. Mimořádně silná exploze krátce před polednem srovnala se zemí sklad. Le 16 octobre 2014, vive émotion sur toutes les antennes tchèques. Une gigantesque explosion détruit un entrepôt d'armes dans ces collines boisées de l'est du pays. Les autorités pensent d'abord à un accident avant de découvrir 7 ans plus tard que 2 agents russes étaient passés par là. Ils ont même laissé leur nom dans les registres de cet hôtel pour le moins atypique. À l'entrée, un char accueille les visiteurs. Et à l'intérieur, un stand de tir est mis à la disposition des clients. Drôle d'endroit pour séjourner lorsque l'on prépare secrètement une opération de sabotage. Maximilien, le gérant de l'hôtel, est tombé des nues lorsque la police est venue l'interroger.
La police nous a demandé ce qu'ils faisaient ici. Pour nous, c'était des clients normaux, nous ne savions rien de leur programme. La seule chose que nous avons notée, c'est qu'ils ont utilisé notre stand de tir, mais ils ont signé avec des noms différents par rapport à ceux du registre, où on lit bien Petrov et Bouchirov. Les Russes ne peuvent certainement pas venir dans un pays étranger et commettre de tels crimes. Notre pays n'est pas en guerre. Petrov et Bouchirov, deux noms d'emprunt bien connus, car les deux hommes ont déjà été impliqués dans une affaire qui a secoué toute l'Europe. Au sud-ouest de Londres, Sergueï Skripal, ex-colonel du renseignement russe devenu espion britannique, est retrouvé empoisonné aux côtés de sa fille Yulia. La police britannique met à peine 6 mois pour identifier les deux suspects. Il est dans l'intérêt public de poursuivre Alexander Petrov et Ruslan Bochirov. Ce qu'on voit quand même, c'est que ils sont pas très bons. Alors, ils se sont fait prendre la main dans le sac à plusieurs reprises. Une bonne opération d'espionnage, c'est une opération qui ne laisse pas de traces. Horrible. Regimengia Saint-Dominica, Mercier, journaliste, spécialiste des questions de défense et diplomatie de l'opinion. Le renseignement russe devenu espion britannique est retrouvé empoisonné aux côtés de sa fille Yulia. La police britannique met à peine 6 mois pour identifier les deux suspects. La police britannique met à peine 6 mois pour identifier. Il est dans l'intérêt public de poursuivre Alexander Petrov et Ruslan Bochirov. Ce qu'on voit quand même, c'est que ils sont pas très bons. Alors, Ce qu'on voit quand même aussi, ils sont pas très bons. Ça y est, hein. Ils sont pas très bons aussi. C'est tuisatique. Fait prendre la main dans le sac à plusieurs reprises. Une bonne opération d'espionnage, c'est une opération qui ne laisse pas de traces. Ah non, hein. Vous disiez à plusieurs reprises. Ça va, hein. Sartre, involontaire, hein, et à plusieurs reprises. On a avoir une maladresse à ce niveau-là. À peine 6 mois pour identifier les deux suspects. Déjà des années 6 mois foutent d'identifier. Quand on fait 6 mois, c'est fini. Nanaftona, 6 mois, c'est le nom dit des trucs. Néerland, les espions tombent de terre, se dégager. Il est dans l'intérêt public de poursuivre Alexander Petrov et Ruslan Bochirov. Ce qu'on voit quand même, c'est que ils sont pas très bons. Alors, ils se sont fait prendre la main dans le sac à plusieurs reprises. Ils sont pas très bons. Ils se font prendre la main dans le sac à plusieurs reprises. Le journaliste en question, nous, on est dans l'immédiateté. Dans l'immédiateté, on n'est pas assez solide à analyser par le temps, avec plus de recul. Mais j'ai fonctionné à plusieurs reprises.
Efa tokony notiquer les bandes. Tsy milamina izy ankozy zany. On parle d'espionnage là. Raha misy ny espionnage matanjaka eto ambonin'ny tany dia ny CIA, KGB sy ny Mossad. Reo no matanjaka indrindra tomboka eto ambonin'ny tany. KGB, non CIA, non Mossad ny voalohany. Dia CIA ny faharoa, dia zay vao KGB. Fa ny classement moa tsy fantako intsony amin'izao fotoana izao fa classement teneniko il y a 10 ans de cela, 15 ans de cela, Mossad ny voalohany an'ny israélienne, dia ny CIA ny faharoa ho an'ny américaine, dia ny KGB ny fahatelo. Fa tsy haiko intsony ny classement zao. Pour vous dire que des fois, le Mossad nous formait ni CIA. Ah oui, qu'on nous fantastique ça. Déjà, à plusieurs reprises aussi, ils se font prendre la main dans le sac. Mais non. Au contraire, ti nous fantatra mihitsy ary ti nous reny rehetra le contingent russe. Traître. Poutine, il peut t'atteindre partout où tu te trouves, même en Europe. Et dès l'instant tu crois être à l'abri de l'attaque de Poutine, tu te trompes. Zany plutôt dissuasif, zany ny ampisehoana an'ilay izy hoe on est présent même au Royaume-Uni. On est présent même en Tchécoslovaquie. Nous voilà, reto le olona. Tsy mbola io no tena vraie guerre fa ny tena vraie guerre ankoatran'io hoe économique, stratégique, dia avy amin'izay ny guerre d'espion. Dia zao. Mety hafaty ahy ty teneniko ty fa tsy rarahako. Zay ny maha-lanceur d'alerte ahy. Sao teneniko antsika. Vao nanomboka le resaka fifindramonina iny, dia ny sakanana, nalefa mihitsy ny bonne partie an'ny miaramila membre-ny OTAN anakana an'ireo fifindramonina ireo. Toy za hoe ary tamin'izay niteny mihitsy ny partie ny journaliste hoe certainement parmi ces gens qui tentent à s'immigrer. Non. Amin'ny resaka migration aty Europe, misy espion am'ireo. Nitiquer anazy zay ary tadidiko anaty mémoirako. Dia zao teneniko anao. Zay nataoko hoe mila lucide. Et je mets le conditionnel. Le conditionnel est de rigueur par rapport à ce que je vais vous dire. Misy jereo tsara ny répartition ny carte en Ukraine fa misy russophone ary misy population mbola miteny russe. Et ce n'est pas une dizaine de milliers de personnes fotsiny fa maromaro. Inona ny phénomène mitranga amin'izao fotoana izao noho io guerre io dia betsaka ny ukrainienne entre guillemets mitsoka any Kiev, Mariupol, na du moins Ukraine mihitsy. Ny Américaine ilaza indray 100 000 quotas, 100 000 personnes quota. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, c'est de là où viendra l'infiltration multiple, sinon les infiltrations d'espions, soi-disant d'origine ukrainienne, mais finalement ont été formés à la Russie, en Russie, sinon sur place même de l'Ukraine. Azadine Fa, il y avait un moment où c'était l'homme de Poutine qui était au pouvoir en Ukraine. La vraie guerre future, ce ne sera pas seulement économique,
mais ce sera aussi guerre d'espions par des manipulations numériques, informatiques et de l'intelligence artificielle. Réfléchissez, faites des recherches assez pointues. Pour moi, c'est comme ça. Enfin, ça, je ne prétends pas avoir raison, mais sinon avoir tort. C'est une analyse qu'il me fait au coup. Apanatreté na niprezenteko azo taminareo, tsy mitady hoe marina na hoe diso, fa ny analyse tahaka an'itony manana effet dynamique. Rapitso miova ny paramètre anankiray fondamental ao anatin'ny analyse anankiray, ao anatina point anankiray, dia miova daholo ny zavatra rehetra. Zavatra teneniko androany zany dia marina androany, mais encore, ça reste tout simplement au niveau de ce que j'appelle tout simplement une analyse, sans prétendre avoir raison, sans prétention à avoir, sinon à chercher à avoir raison. S'il faut, tiens, allez-y. Enfin, je vous ai présenté ma petite expertise des faits actuels, des faits actuels, et à vous de faire la vôtre. Tapona dia efa hira anankiray satria lavalava ihany zay, fa presque 2h48 sady nianatra tsika no nampianarinareo koa satria misy miteninareo ao firaisan-kina fitiavan-tanindrazana bonne merci Arfidy Rakotobe. Oui, mais ça, moi je ne suis pas intéressé à Roanina Manampisoa. Ça ne m'intéresse pas de devenir politicien, être actif dans la politique malgache, du moins pour l'instant. J'ai un sentiment que vous êtes un nationaliste et vous avez hérité beaucoup de culture. Il est né le divin enfant, porte-nous vers le haut, au Kazakhstan. Tena enjana zany tsodranonao zany, cher ami, Dawara. Tribunal Bawara no mihira anazy. Yes. Azafady prestance volonera moramora fa ombelona gasroapy atsapana tsy raha ndraiky fa efa mazanga volaky maratra ampiakaro amy tribunal angalako lamandy tsy lefiko varana tegna tsy lefiko varana. Azafady misy adinoko fa ça me revient. Fa naninona ny ilaina moa que les précisions, naninona ny Qatari zany niova ny heviny par rapport amin'ny Allemagne. Satria ny antony dia zao, l'essentiel j'ai oublié, ils ne veulent pas que les Américains dominent le monde. Zany hoe mahatsapa zany misy club hafa sans qu'il ne se prononce. Zay mahatonga an'ilay vote stratégique. Mahafantatra mihitsy ny club zay mety tendance amin'ny Qatar zany hoe tsy araka amin'ny prix anareo sy ny offre anareo vu ny frais d'approche sy ny convoyage avy any États-Unis dia obligé reto allemand reto négocier aminareo. C'est pour éviter la domination mondiale sans cesse des Américains
Analyse nefa tsefo. Et voilà pourquoi les Qataris, ils ont changé de fusil d'épaule. Donc, io zany tsika am'izao fotoan'izao. Ireto vavolom-belona hita maso sy azo viavy iapelibeka tontono ipapilosy ampiakaro amy tribunal angalako lamande tsy lefiky rana tegna tsy lefiky varana avakara tribunale prese avakara tribunale prese tsy lefiky varana tegna tsy lefiky varana. Fijetika fotsiny a misy an'ity Michel raha zafy mamonjy ity ato de zao tsara ny teneniny a mba tiatsika ho tenenina satria tout ce que vous dites passe en boucle sur BFM, CNews, France 24. Alors arrêtez d'être quelqu'un qui connaît tout car vous prenez les analyses des chroniqueurs spécialistes de ce domaine. C'est vrai. Je l'ai dit tout à l'heure, cher monsieur, qui suis-je pour prétendre amener, malgré que j'ai quand même des idées, des petites expertises à mettre en place, à intervenir. Reportage de plus de 3 ans, Numba Alefa, pour montrer qu'il a fait des études journalistes, d'investigation, analyste. Alban B, il a émission. Et nous raisonnons à Tchapanzanto. Faso tenenko anao. Teneninao hoe BFM, CNews, LCI, France 24. Miala tsiny aminao atoko fa vous êtes complètement à côté de la plaque. Ngia Berkoff, marina fa intervenant am CNews. Fa la référence qui est là, c'est Sud Radio. Voilà. Sud Radio. De farany teo dia TV5. Vous avez cité quoi? CNews, France 24, BFM. Satria ireo mba fijerina. De manala baraka tena fotsiny ianao. Miala tsiny fa zay no mety aminao de afa baraka ianao. Ianao rery, bon. Somary tara za vao tonga fa nisy resaka malama sy ambatovita ao amin'ny tambazotra Facebook izy sao dia azo arahana akaiky mba ahafantarana ny zava-miry marina misaotra tompoko. Bon, mbola tsy au courant zay satria zay sy malama tsy en relation fa azonao alefa capture amiko raha ohatra ka. De toute manière za tsy mireprendre sujet efa ataon'ny olona. Plus raison, il n'y a pas de discussion ici. Quand vous n'aimez pas, vous ne répondez pas. Puisque tu n'as même pas de question. Une question, non? Ok. De toute manière, en question, non, on va dire, il peut y avoir une question tendancieuse. Ok. Mandrapiona daholo a, veloma toko aizitsika san'izao. Laso andefa ny mpiasa amin'ny voary. Olema, olema, olema. Re jery amin'ny masera-pandriziny ngia jery Marcos reto e. Ndao.
Jeune anniversaire à Kamalo, Azakawadingo, Niso Tanto, Velungo, Azamesano, chance Tunga Fara, Ola Tipara, Mande Partout, Ranzara, Samangatam Sanga, Usalam Nachiara, Sakatoko Japanza, Futini Sinuna, Sola Panaro Sana, Tuke, Sakmakati, Timiala Sa, merci. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, je suis là. Azamuraki. Tanara misy olona zao dia marary andomy no tsisy tiavan'le orange dia tsy mihaino Jerry Marcos nefa nirany Jerry Marcos miainga tsara. Azafady tompoko, azo taritina amin'ny fanatisme na hoe tetu sy marazaika fa ny azo tenenina fa tsy fiteny zany. Ny olona eto amin'ity fandarana ity misokatra ny sain'ny olona eto ary mihaino ny horizon rehetrarehetra satria sao dia sanatria diso fa tsy voatery hoe manana monopole amin'ny vérité. Fandram-piona. Azamuraki velungo. Zimbabwe o patrão que anda de avião leva boletina na milhão nisse olo sasa na kive kisulali na wize tina sakana sawa nduso. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, je suis là. Azamuraki ve, Azamuraki ve, Azamuraki ve lungo. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, je suis là. Azamuraki ve, Azamuraki ve, Azamuraki ve, Velum Saou, Velum Tiara, Velum Anza, Betotika, Velum Tiara, Misocha Sangahar, Retamara. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, je suis là. Azamuraki ve, Azamuraki ve, Azamuraki ve lungo. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, je suis là. Azaki, Azamuraki ve, Azamuraki ve, Azamuraki ve lungo. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, je suis là. Hey, hey, population of Stefano, you of this. Sono antiche tocco, che lo mafinarto.